fotoan'izao tsika salamo fahatelo am'zato andiny voalohany ka hatramin'ny dimy dia raisitsika kely ny ao amin'ny fafito ambin'ny folo. Salamo fahatelo am'zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia amin'ny fafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora Jehovah ary fanahiko ary zay misy adinonao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny helokao rehetra, zay manasitra ny any aretinao rehetra, zay manavitra ny ainao tsy hitina ny andavaka, zay manarina famindrapo sy fiantrananao. Andiny fafito ambin'ny folo. Fa ny famindrapon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinana miatra amin'ny taranaka. Amen. Ianao ilay Andriamanitra fiainana re, ianao ilay Andriamanitra avy tokoa hanome fiainana be dia be. Tsy mitsahatra misaotra anao zay ilay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny planimpamonjenao zay misoritanao ho an'izao tontolo izao ary ho anay tsiraray avy reto. Androany indray ianao tompo dia maneho ary aneo an'izany lalam-piainana izany. Ndreto izay tompo, manokatra ny momba ilay rehetra mba ho ilay vonona, ho ilay mety, ho ilay tanolonaka mety aniriny teninao, satria izany no afaka hiainanay sy iaonanay aminao ihany koa androany. Anjakao feno ny fotoana, aoka ny sitraponao no tanteraka, aoka ny fiandriananao no anapaka sy amen. Ary ny fahefanao no anjaka, ilay mpanjaka mandrakizay misandratary, ary aoka ny fanainao masina anampy ny tsiraray avy androany, mba hisokatra tokoa ho aminao, ho amin'ny zava-panahy, ny fifantohanay manontolo, ny fisaintsainanay, ny fieritreretanay, ny fonay dia anjakao feno androany, satria ianao ilay mpanjaka, ianao ilay manana ny fiandriana, ianao ilay tompon'ny fahefana. Dia rainay mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola hivavaka tsika. Rehetra izay Jesosy mitondra ny fonay, mitondra ny mombanay rehetra androany, miankohaka etanatrehanao. Tonga eto izay Jesosy androany, avelanay zavatra rehetra fa hifantoka aminao zay. Ianao ny fitsaharanao anay, ianao ny fahasambaranay Jesosy. Noho izany tompo dia tsy haranao zay fa hifikitra aminao foana, satria tsara loatra teo amin'ny fiainanay. Tompo ianao no fitsarako, tompo ianao antony fiainako, feo aminao no asambarako, tompo ianao, tompo tsy foky ianao. Ndao veritsika izay. Tompo ianao no fitsarako, tompo ianao antony fiainako, eo aminao no asambarako, tompo ianao, tompo tsy foky. Ndao veritsika mafy. Tompo ianao fitsarako, tompo ianao antony fiainako, feo aminao no
asambarako tompoianao mba tsy kiaraka nandratra ny tanatsika ho an Jesosy lazao ianao fitsaranao anay Jesosy a tompoianao no fitsarako tompoianao antony fiainako feo aminao no asambarako tompoianao asanato papel fioanao lazao ianao fitsaranao anay Jesosy a tompoianao fitsarako ianao Jesosy asambarako tompoianao tompotsifuya eo não fasambara feoano asambarako tompoianao tompotsifuya tompotsifuya Halleluja mety aminay loatra Jesosy miaraka aminao androany ty hitsaokanao fotsiny zay manandratra ny anaranao fa tsara sady mpanao tsara anao ilay Andriamanitra fiadanana ny tsara indrindra Jesosy tiako ianao Jesosy manana izay manana misandrata indray misandrata eto aloha zao fotoana zao boka ny anaranao rerianina mivoninahitra androany Jesosy Halleluja tompotiako ianao ianao no fiainako fifaliny fo asambarako fifaliny fo asambarako
Ukutani fi
Si maefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany no mba mampatanjaka raha mandresy aho dia noho ianao tena milanao tontolo si maefa ninonao raha tsy eo fa ny herinao reriany no mba mampatanjaka raha mandresy aho dia noho
Asana tumapafiona tena milanao tontolo piaina fare masino grazie iana famirina mapantanzaka tumpo namadesiya alohan'ny andrenesantsika témoignage fa ao anatin'izany dia asaiko le rahalahy andry le ndresaka tamin'ny tary mba androso ato zafady ndao tsika hivavaka mety hoe solotena ihany zareo no tonga eto hiprésente ny témoignage no an Jesosy sy amenany voninahitra any amin'i Jesosy fa milohan'izany atovy azo antoka fa ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra teo aminao dia averinao any aminy aza misy tazomina anakely ary asan-drato ny tananao dia mivavaha ianao hoe Jesosy miankoka aminao fa zany toy zao dia noho ny fahatsaranao noho ny fahasoavanao raha zay Jesosy dia tsy mendrika ny ovelomina akory tsy mendrika akory ny joro eto fa noho ny fitiavanao noho ny fahasoavanao no mbola namonjenao anay Jesosy misandrata mandrakizay omemboninahitra mandrakizay ny anaranao ao anatin'ny témoignage eto Jesosy dia aoka hisandratra ianao aoka ny dera sy ny laza ary ny voninahitra rehetra Jesosy dia hoany aminao irery ihany mety misy témoignage teo aloha nanetsika témoignage vaovao fa ao anatin'izany Jesosy tsy le olona nanao témoignage no mena voninahitra fa ianao irery ihany mety nisy mpanompon'Andriamanitra nivavaka dia namaly vavaka ianao tsy le nivavaka Jesosy fa ianao le mpamaly vavaka satria izay tsirairay avy reto dia tahaka ny Paoly le namboly taony sasany nanondraka fa ianao no nampitombo ianao no nampitranga ny vokatra dia misandrata raha amin'ny anaran'i Jesosy amen ataovy mafy ny tiaka ho an Jesosy asaitsika le rahalahy anao témoignage voalohany miaraba ny fiangonana dia fiadanan'i Jesosy Kristy iny anapaka ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay mamonjy an'ity fotoam-bavaka androany ity voninahitra ho an Jesosy rery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto ary joro tahaka amin'ny Paoly apôstôly tsy menatra ny amin'ny filazantsara tsy menatra ny joro vavolombelona fa Jesosy Kristy no irery avako androany fa tsy noho ny amiko akory ety amboalohany dia te ilaza hoe fijoroana vavolombelona dia tahaka ny ty zavatra mipetraka ty manana tongotra efatra io rehefa ny anankiray amin'io no menjera dia mitapaka dia menjery io zany hoe raha vao tsy misy fijoroana vavolombelona ny kristianina dia tahaka ny zava-poana ihany ka zany ny antony ijoroako vavolombelona eto androany taloha dia tena feno faratsiana ny fiainako ary tena ny aina tao anatin'ny fangejana
ny aina tao anatin'ny fampirafesana tena mahery vaika taloha, ny aina tao anatin'ny fangalarana, ny aina tao anatin'ny fijangajangana tanteraka tena feno fahalotona ary feno manaratsira an'Andriamanitra, manaratsira fiangonana, ohatran'ny Saoly taloha, tena Saoly taloha mihitsy a. Ny aina tao anatin'ny fanompotsapy a, efa ny ainako izany fanompotsapy hoe nahita fahagagana amin'ny fanompotsapy izany a. Ny aina fangalarana tao ampiasana, tena feno faharatsiana ny fiainako. Ary tena zava-doza dia rehefa nijangajanga tamin'izany a, dia nofatorana biby lava maro ny vatako rehetrarehetra io. Amin'ny alina tena tsy mahita tory a, fa tena miaraka amin'ny devoly, miaina miaraka amin'ny devoly amin'ny alina. Fa tao anatin'ny fotoana iray monja, ora anankiray, segondra, satria izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ao anatin'ny segondra, indray mpimaso izy izy no hanovako an'izao tontolo izao. Tsy hampozina ilay izy fa famangin'Andriamanitra, aleloia. Nanomboka teo ny fiainako tamin'izay tadidiko tsara, mamo tamin'izay, mamo teo ambony fandriana. Dia nivadiko moa mbola nivadiko moa no nivavaka tamin'izay fa za tena tsy mbola mivavaka mihitsy, tsy mbola nalala an'Andriamanitra. Dia mamo teo ambony fandriana dia teo novangin'Andriamanitra anao hoe ianao izay feno fahalotona taloha ty, ianao anie ilay atoko ambony indrindra, ianao ilay atoko hitory ny fahatsarako. Nanomboka teo a dia nitomany teo a hoe mamo zany dia nitomany teo ambony fandriana. Dia naheno aniran'i Joseph Dafy iny. Ary iniran'i Joseph Dafy iny a, tena mbola tsy maty ato anatiko hatramin'izao, satria tena nanova ny fiainako tanteraka le hoe raha oviny iny. Tena nanova ny fiainako hoe raha oviny ianao no ody ao an-trano rainao, fa ao an-trano rainao nefa misy fitoerana maro anao e, misy fitoerana tsara tareo anao, fa tsy aty amin'izao tontolo izao ty ny miatrahako anao, fa misy fiainana miatrahako anao any an-danitra. Nanomboka teo a dia nitomany, dia avoka kelikely eo dia nandeha nivavaka. Tsy mbola nivadika antsely aloha, fa nivavaka fotsiny. Dia ny tena tsara indrindra dia hoe rehefa mandingana ny tokoana ambaravarany trano fivavahana ny olona anankiray dia efa zava-dehibe izay eo amin'Andriamanitra. Nanomboka teo a dia nandingana ny tokoana ambaravarany trano fivavahana, dia avy eo a ny 15 septembre 2019 no nandraisako, nanononako anivavako an Jesosy, ary nandraisako anazy tao anatin'ny foko hoe Jesosy azahay hiaraka aminao, za nompo anao, za hidiranao. 15 septembre 2019 zay andro zay a, dia nanomboka teo ny fiainako a, tsy hoe akory dia tonga lafatra, fa nanomboka teo dia araka ny teny moabolana toko 4:9 hoe ny lalany marina dia tahaka ny fipoaka ny andro maraina ka miamazava. Dia nianazava teo dia raha namaky gazety taloha, tena navaky gazety be da be, fa voninahitra ho an'i Jesosy, satria izay ny teny hoe raha misy irere ozy izy dia aoka izy irere noho ny fisiko. Noho ny amin'i Jesosy a, dia nanomboka teo dia namaky baiboly ary isaorako an'Andriamanitra fa tsy ireareavako amin'izy an'izy fa tena ho an'i Jesosy ny voninahitra. Mba tena navita namaky baiboly inefatra zao a, izy ray manontolo inefatra zao navita baiboly a, tena isaorako an'Andriamanitra zany. Dia nanomboka teo a le fiainako a, le fatorana bibilava, manofo mitory teny amin'izay isak'alina, aleloia, manofo mitory teny foana isak'alina, dia manofy mametra tanana aman'olona. Dia nanomboka teo dia rehefa manofy aho zany a, za le fatorana bibilava taloha tsy fatorana tsony, za ndray no manenjika bibilava, misy bibilava fotsifotsy manaraka anahy, dia za ndray no manenjika, za ndray no manoroto, zany hoe tena omen'Andriamanitra fahefana rehefa miaraka amin'i Jesosy. Nanomboka teo dia tena niova ny fiainako, ary saorako ny ankohonako satria nivadiko izay tonga eto androany, izy ihany koa no tena nampiasain'Andriamanitra, tena hoe nitarika anahy andeha hivavaka. Dia amin'izao zao zay mianakavy kely tena manompo an'i Jesosy, manompo an'Andriamanitra. Raha nidera devoly taloha, amin'izao tsy midera devoly tsony fa efa nomen'Andriamanitra fahasoavana, satria ny feo ihany koa dia mba omen'Andriamanitra, naverina ho an'Andriamanitra ny voninahitra, naverina ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amin'izao zao tena mahita fahasambarana, ny sedra tsy maintsy misy, ny ady tsy maintsy misy, fa rehefa miaraka amin'i Jesosy zava-poana zavatra rehetrarehetra, Jesosy mandravina zavatra rehetrarehetra, voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Ndao tsikitiaka mafy ho an'i Jesosy mandrosoa, mandroso tompoko. Jesosy daholo tompoko.
ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra. Telo volana lasa teo izay dia nisy namana ny proposé contrat-na asa. Dia amin'ilay procédure amin'ilay izy zany a misy vola ilaina hikarakarana taratasy. Dia misy namako anankiray mpandraharaha izy. Dia izy io zany miteny amiko foana hoe rehefa misy asa mba hitanao izy dia teneny fa zaho izy vonina. Dia ok raha ho aho. Dia natsoko izy dia nazavaina anazy ilay izy. Dia nazoto izy zany tamin'ilay izy. Dia rehefa niona zany le namako le nahita an'ilay contrat sy le olona matsy vola dia raikitra ilay izy dia navoaka ny vola. Dia raha le procédure le nieritreretinay zany dia tokony hoe eo amin'ny 1 mois eo ilay izy dia tokony efa vita ny zavatra rehetrarehetra. Kanefa tsy arakarak'izay, nandeha ny fotoana 2 mois 3 mois mbola tsy hita ihany. Dia lasa tezitra le olona le namatsy an'ilay vola zany hoe arnaque io izy. Lasa ohatr'izay no niteneniny kanefa efa hoe ny rana nahita le izy fa tsy izay fa zavatra tena matotra. Dia ohatrany hoe nisy fitaitainana foana zany e. Dia après an'le ratadidinareo le vavolombelona tamin'ny herin'ny maly resaka famelan-keloka sy fifamelan-keloka. Dia za zany teo ambony seza teo za Jesosy tena ohatran'ny voakasika zany dia noty tany an-trano. Dia nitokana kely dia mivavaka za Jesosy tena tario hoe iza ny tokony avelako dia iza ny tokony angatahako famelana. Dia mpanampinay miandraikitra misy asanay tsirabe zany dia mpanampinay tany namanginy Jesosy anahako. Dia ohatry ny gaga kely satria io mpanampy io zany tatoato lasa ohatrany hoe tsy mitovy amin'ny fifandraisanay taloha ny fifandraisanay amin'izao fa isaky misy zavatra mpanaoviko anazy dia masika be amiko izy. Dia ohatr'izay foana dia efa nanomboka ohatrany hoe efa manomboka efa tofoka zany hoe tokony efa sorony io na mialo eo io na ohatr'izany. Dia verina tena hoe ny foko tena ohatrany hoe terem-panahy be zany antso anazy hoe mifampiresaka izay. Dia mivavaka dia natsoko izy. Dia niteneniko izy hoe tsikasaignao ohatrany tsy ohatrany taloha intsony. Dia efa ahoana izy dia ianao lasa masika be amiko. Fa inona ho any antony fa raha nisy zavatra nampalaelo anao dia vonina ho aho za fa tena hifonako, tena mifona ho aho za. Dia tonga izy dia ngikoko ny tomamy be dia hoe misy ozy izy. Dia inona ho aho ilay izy. Dia niteneny nisy zavatra very moa zany tamin'izay fotoana izay dia ohatrany hoe tezitra be dia niteny tsy niteny ratsy fa tena hoe niteny nandratra, teny mahery be mihitsy. Dia gaga be za hoe za ve ho anyteny anao an'izany? Eno izy izy. Tosa sao dia mba diso ianao. Tena niteny ianao ka tena niteny ianao dia teo amasony koloina izy ianao no niteny ilay izy. Ilay koloina io niaisiko miara-miasa amin'ny ao zany. Dia natsoko ilay niaisiko dia nitantaraiko an'ilay niaisiko hoe za ho no niteny an'izao dia ozy izy ilay niaisiko hoe tena niteny ianao. Tena niteny ianao ozy izy fa izay arô ozy izy gaga be hoe io fa ahoana ary zany hoe mbola tena mafy loatra ozy izy. Mandratra be ozy ilay teninao. Dia teo amin'izay sa Jesosy tena mifona. Ay Jesosy tena nalahelo koa tao anatin'ilay izy fa tsy ilay mpanampy rery. Tena mifona aloha za dia tena hoe saorana an' Jesosy fa tena miverina amin'ilay fifandraisako tamin'ilay mpanampiko taloha zany satria an Jesosy ny voninahitra. Dia rehefa avy eo dia lamina dia tena hitako hoe maivana be mihitsiny. Dia avy mivavaka sabotsy tamin'ny herin'ny androany dia niantso le namako le
le nahitan'le contrat-na asa hoe aiza ianao ozy izy fa efa misy vola mivoaka ozy izy dia afaka veritsika ny volan'le mpamatsy vola satria izy efa menomenina be. Dia za zany tamin'le famelan-keloka ny motivation ko tena hoe Jesosy fa tsy hoe tsy tadidiko akory ary le izy tao anatin'le famelan-keloka hoe amelan'le mpanampy dia amin'izay mivady olana anankiray ity non tena tsy izay fa tena hoe terem-panahy tena hoe ny terem-panahy zany nanao an'le izy dia tena hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra. Dia rehefa avy eo moa za tamin'ny fakomaly nanao témoignage tamin'le namako le nahita an'le contrat zany tantaraiko amin'izareo hoe zange hoa tena nisy ren'le tantaraiko teo iny dia ozy izy aty amin'ny côté anay koa nge ozy izy misy fandraso ozy izy fa mbola iontsika ozy izy. Dia tena hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra le olona efa saika hitory le mpamatsy vola efa saika hitory dia efa le vola nefa tsy hoe vola kely fa vola betsaka. Dia tena hoe Jesosy ny amena voninahitra. Alleluia. Dia fa mafy an Jesosy mino fa mandray lesona koa ianao anatin'izany. Tain'i Jesosy daholo. Tao anatin'ny fotoana anankiray dia tao anatin'ny asa dia misy mpiara-miasa amiko izay dia tsy mitovy point de vue izay dia lasa mifandona foana dia lasa taty amiko ilay izy lasa niteraka ohatrany hoe tsy tiako lasa tsy tiako ilay olona dia ny any ateny foana dia mavesatra dia mitantara amin'ny namana dia zao atao dia ao anatin'izay moa zany misy taona indraindray tonga ty ihany indraindray tsy afaka tonga ty no le asa dia nefa nisako ny tonga taty za dia nitory tena ataon'ny pasteur zao resaka famelan-keloka foana dia haiko ilay izy hoe ho anahy dia nandeha aloha ny voalohany dia tonga saina tamin'ilay izy hoe misy fahadisoako ao anatin'ilay izy satria raha nitenen'i Jesosy hoe tokony malemy fanahy za dia lasa tsy malemy fanahy fa lasa to dia ohatran'ilay teo hoe lasa miteny mahery dia lasa miteraka espace ngeza be teo anazy ilay olona alors que ny relation anay zany tokony hoe mitondra zavatra ho amin'ny tsara fa lasa noho le izay resaka tsy fitoviana point de vue zay dia lasa hoe nanasaraka be anay le izy dia niverina taty dia ohatran'izay foana le toriteny dia farany hoe tena resy lahatra hoe tena ho anazy aty sanjato le izy dia ok amela heloka zany dia tonga eto dia rehefa le mandeha le toriteny dia ay tena vonina fa nefa rehefa nahita an'le olona dia miverina daholo indray le zavatra rehetrarehetra hoe tia nanao an'izao dia tsy vitako le izy dia nalahelo be tao anatin'le izy hoe fa maninona Jesosy tsy afaka mamela anazy le izy kay tsy tatia lasa herin'ny tenako le izy satria nisy fotoana tena hoe tena andeha ezaka satria efa impiry izay intelo ngamba raha kely indrindra dia nefa za mbola tsy mahavita mamela an'le olona ihany dia tena hoe nandeha tamin'ny herin'ny tenako hoe tena andeha ataoko ity fa vao nahita le olona dia tsy vitako le izy tena tsy vitako le izy dia tao anatin'ny fotoana taty ariana taty tamin'ny fotoana tsy napoziko mihitsiny dia le izy koa tena hoe tsy niomana fa le izy fotsiny tena hoe noetiko ambavaka foana hoe mefo madio foana Jesosy satria za ty ahitanao za tsy te ho perta hoe za makaty za manompo anao nefa ny après rehefa tonga ianao dia tsy fantatrao za no io fahotana anankiray io dia tamin'ny fotoana anankiray tena tsy napoziko mihitsiny navita naraba anazy tena faly be mihitsy ny tany anatiko tany hoe fantatra hoe tsy za le izy satria raha tia nofoko ty dia tsy niaraba anazy zany fa tena hoe Jesosy le izy Jesosy navita an'le izy dia nanomboka teo dia tena hoe afaka niaraka afaka miresaka indraindray taloha rehefa mitantara zavatra mampime izy dia za tsy mime satria ohatrany hoe za ve dia mampime ohatra zany fa tena hoe sokafan'Andriamanitra hatramin'ny fonao hatramin'ny sainao hoe
misy point mampomeka eo anatin'ilay zavatra resany hoe mampome dia tena nisokatra tena hoe lasa rehefa mila zavatra ilaina taloha tsy manontany anazy fa zao tena hoe tsy ataoko hoe manetry tena fa ataoko hoe jesosy le atao anatiko dia jesosy le maniraka na afako manetry ny tenako hoe ahoany ty zavatra ty mety ve ty zavatra ty dia tena hoe ho an jesosy reny voninahitra dia le izy tena zay le tiako ampita amin'izy hoe tsy niherin'ny tenako tsy niherin'ny tenatsika tena tsy vita le izy raha tia nofo ty fa tena hoe ho an jesosy reny voninahitra atsika tiaka mafy ho an jesosy témoignage farany androany ya miravantsika rehetra voninahitra ho an jesosy rereny no afako mijoro volombelona eto ampanetry tena lehibe satria tsy avy amintsika mihitsy ny zavatra rehetra fa avy aminy misy fotoana teto efa nao témoignage momba ny hoe nanokatra cellule de prière izahay tao ampiasana miasa amin'ny ONG anankiray dia taloha tamy début janvier le izy dia tapatapaka ny volana janvier hoe tapaka ny famatsian'ny SAID tanatin'izay tena nisy hoe fisasaina kely maromaro sotr'izany fa hafa ihany manaraka ny tompo fa tao anatin'izay zany tsy hoe izay mpiasa ihany ke no ohatrany hoe niororokery na hoe asasaina kely fa ay ny représentant anay lehibe anay lehibe indrindra koa dia tena tsisy fiadanana tao anatin'ilay fanapahan-kevitra izy mijanona izy no mandeha dia tao anatin'izay tsy fantatro hoe iza no nahenony an'ilay hoe fitombavaka kely cellule de prière isaky ny alohan'ny fiasana amin'ny valo ora eo dia rehefa naheno an'izay zany izy dia nanantona ny staff anankiray dia ozy izy hoe zaho sy tena mila vavaka fa tsy vitako tsony ozy izy miatrika n'ity problème ty fa mila an' jesosy dia zavatra nagaga hoe niaraka taminay zany izy dia rehefa niaraka taminay izy dia anisan'ny tena hoe hitako hoe tena avy amin'ny jesosy zany le izy fa satria izy zany zao lasa tena ohatrany hoe izy ndray sarotony raha vao misy tara ao anatin'ilay fitombavaka hoe fa maninona ny taranareo fa fotoana fivavahana nge zao dia izy tena olona lehibe représentant an'ilay ONG mihitsy fa iny le izy dia nisy fotoana izy tena nyteny mihitsy hoe c'est l'heure de prière ozy izy efa tonga daholo le mpiara-mivory aminazy fa tena izy tena anisan'ny sarotony mihitsy dia raha vao sendra tara kely ary izy dia ohatrany hoe menatra izy na ohatra izany fa tena voninahitra ho an' jesosy fa jesosy zany mahay mikasika amin'ny fontsirarava hoe jesosy kristy rery ihany no antony velomantsika dia jesosy kristy rery ihany ny ilayntsika amin'ny fiainana voninahitra ho an' jesosy fitigny kely vetivety fotsiny le témoignage voalohany Saul niova-Paoly olona tsy menatra tany amin'ny fanao ratsy taloha rehefa niona tamin'i Jesosy mino fa nitondra-bavaka azy ny vadiny dia novain' Jesosy ny fiainany raha nenjehana biby lava taloha lasa izy indray no manenjika fanaratsy dia lasa midélivrer olona ao anatin'ilay izy témoignage faharoa vokatry ny olona nampiasa vola resaka contrat bloqué dia saika notorian'olona ahitao ambadika le izy nisy fifamelan-keloka sy famelan-keloka tsy noefaina fa rehefa nreglena le zava-panahy dia nidébloqué n' Jesosy le contrat dia lasa nylamina le izy témoignage fahatelo le vehivavy teo le resaka famelan-keloka ihany nitovizan'le témoignage faharoa sy le témoignage fahatelo resaka teny mahery teny tsy voahevitra mety hoe adinona ao anaty fo misendoatra fa nisy teny mibolisatra dia lasa mandratra fo dia lasa manisy vida lasa mampisaraka lasa mampiova réaction an'le attitude zay zavatra zany mila arahantsika maso zay zavatra zay mety ny situation mety misamboaravoara ny situation fa anjarantsika no mameno vavantsika hoe sao dia avy amintsika no mahatonga ny olona ho tafitohana amen dia mila mamela heloko témoignage fahefatra fijoroana ao anatina toeram-piasana vazaha représentant ana ONG manamboly zany mikarama be zany fa tsy manam-piadanana dia fantany hoe ao amin'i Jesosy no
angalana an'lay izy. Jesosy ny source ny fiadanana, dia lasa nikasihan Jesosy izy hitodika hiaraka ao anatin'ilay cellule de prière hoe aka fiadanana ao amin'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitsangana, ndao merina ny voninahitra any amin'i Jesosy fa Jesosy irery ihany no ao ambadika izany. Asandrato ny tananao dia hisory Jesosy ny amin'ny fiovampo, hisory Jesosy fa tonga tokoa Jesosy hitady sy hamonjy ireo izay very. Tsy ny lasa no manahirana an Jesosy fa ny décision anao. Le décision vonina hitodika an Jesosy, vonina n'olotra ny rehetra ho an Jesosy, vonina anaiky an Jesosy, vonina anetritena tahaka an'ilay vehivavy fanetretena le toetra an Jesosy mihitsy, tsy hery tsy tanjaka. Fa ozy izy ny teny Zakaria hoe tsy amikerina mpatanjahana fa mifanahy koa Jehovah tompony maro. Niezaka izy ny amela heloka, niezaka izy ny anantona. Ao aorianany teny dia te amela heloka, te hanao an'izao, te hanao an'izao, fa tsy matanjaka le izy, fa mila ianao manaiky an Jesosy fotsiny. Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ny témoignage Jesosy, fa ao anatin'ny témoignage dia efa mampiseho ianao fa ianao no ilainay, tsy ny vola no ilainay fa ianao no ilainay, tsy fahafahana no ilainay fa ianao no ilainay, tsy fanirina te hamela heloka sy anao an'izao sy anao an'izao no ilainay, fa le hery avy any aminao, ianao no ilainay Jesosy. Satria ny rehetra dia zava-poana raha tsisy anao Jesosy, tsy edena ny mamay anao Jesosy, fa izahay miombona aminao. Androany Jesosy dia mamerina ny voninahitra any aminao zahay, tario mandrakarivo zahay, tenena foana amin'ny alalan'ny mpanomponao, dia manambara ny sitraponao, aoka ny fanahinao ahazo aina ty anatinay, ahatonga anay ay andeha amo ary mba ahafahanao mioty vokatra ty anatinay tsirairay avy Jesosy. Mankasitraka ny amin'ny témoignage, misaotra ny amin'ny fo mahay mamela heloka, misaotra ny amin'ny fo mahay miaiky fadiso, misaotra ny amin'ny fo mahay miantoraka aminao, misaotra ny amin'ny fikasihanao ny toe-pona vazaha Jesosy, na dia lehibe na ONG ary dia mahay mitady anao, mahay mitady ny fiadanana izay omenao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misandrata omem-boninahitra mandrakariva ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tehaka mafy hidirantsika ao amin'ny teny. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Za mahita fa eto le mpanova tsy miova mandrakizay. Rehefa mahita tsika ny olona dia tokony hitan'i Jesosy izy. Nisy fotoana nisy jentilisa, olona tsy manana an'Andriamanitra. Variana izy mahita kristianina miatrika avy dia jereny hoe feno tsikitsiky ny endriny. Dia ozy izy le jentilisa, fa ahoana ny ahafahanao miaina an'izao fiainana izao. Raha zany eo mitoeranao tsy mahavita akory na mitsiky ndray maraina aza, fa maninona inona ny zavatra tena iainanao mahatonga anao manana an'izao karazam-pifaliana izao. Dia ozy le mpino hoe mino an' Jesosy zay, tsy hoe ny fahorinany tsy misy, tsy hoe niady hatrehana ny mora be na miavaka amin'izay hatrehan'ny olona rehetra, fa satria manana an' Jesosy zahay. Ndao hitya tanana mafy eo an' Jesosy ilay miara mizaka amintsika, mampandresy antsika ary momba antsika mandrakariva ho voninahitry ny anarany mazahotoerana tompoko. Halleloia. Zovo no inonareo. Man, tsy hoe magnira akory fa mba ataontsika kira kely le zavatra te. Halleluia. Raha mba tsy haritro kely izy tia ho fampaherezana kely akirantsika. Nanontony aza moa mbola mivoajerena kely fa inoko fa niafatra ao anatin'le hira no mitondra fampaherezana. Sa tsy zany? Halleluia. Taratra miseho fifaliana tena miavaka
dia feno fatokina manampiay na tonga lafatra endratrao tsy say ane jiay komi amdatra miao anatikio jere viainantsy kitsy mifahatra sarotra resena miaditsaina moramio fakony maso naoneno afafiana ianareo lazao naona toanao zao zay fahiny nonandre nanakio vonjena atanteraka lahery ao anatiny falemena tsy ny fahorinano tsy misy nania ino lavitrana fa miuso satry mino ilay Jesu Kristi tompona raha atinao ny alala dia no teo tsapanao fa ny tsara tena tsara dia lay fo manaiky azy iza ny fanao dia nanatsiba maty la Kristi lekeno tompira ditarikatrany denety sy omatrakiza. Alleluia. Ho an'i Jesosy reny mivoninahitra zany iry zany a ireo fampaherezana miteny jentilisa fa inona mampitsikitsika ianareo dia ozy izy le mpino hoe manana an' Jesosy zay ny fanantenanay tsy maty zany fa misy miazona mandrakizay zay tsy olona manantena sy miantehitra mihita mety miova fa zay mijoro mahatoky ny mandrakizay zay nomanino anay tamin'ny famonjena. Raha tianareo fantatra ny sekrenay sy ny fiadanam-poanananay dia satria manana an' Jesosy izay. Halleluia. Ry kristianina avana sakaizako amin'i Jesosy Kristy mpiara-miomana ho amin'ny fotoam-pampakarana androany maraina dia izara-tenim-pahamarinana aminareo fa namangy Andriamanitra tamin'iny herinandro lasa hoe ohatr'izao le prototype an'ny mpino ampakarina Rodolphe, ohatr'izao le endriky le mpino ho ampakarina, ohatr'izao ny fiantefan'ny finoany ary ohatr'izao le endriky hijoroany. Dia rehefa voavaly io kritery io dia ho amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha vao tsy diso n'ity zavatra anankiray ity ianao dia aza manahy ny horaraka zany, aza manahy zany hoe tsy ho ambinina na ataontsika hoe tsy ho tahian'Andriamanitra ny fiainako, aza sinany zany ny fiainana manana toky sy fanantenana fa ilay mifidy sy ny antso anao dia mahay mitahiry sy mampijoro anao mandra-piaviny hampakatra anao eny amin'ny raha ny lanitra. Matoa eviten'Andriamanitra esorony ianao tsy isan'ny olona iaina amin'ny fampahoriana isy eto ambonin'ny tany fa ho akariny any aminy dikan'izay raha ny amin'ny mandrakizay tsara indrindra azy ny tohany zay fandalovanao eto ambonin'ny tany ve ny tsy karakarainy andalo ity tanana mafy be ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Amen. Alleluia. Voalohany indrindra androany dia izara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ilay andrasan'Andriamanitra hijoroanao anomanana ianao amin'ny fotoam-pampakarana. Resaka fontsika
mahakasika momba fampiakarana satria tsy maintsy miomantsika ho ampakarana zava-poana ny fiasakazahantsika sy ny finoantsika raha tsy tanteraka hatramin'ny farany ny fijoroantsika mba ho akarana atsangany ny tanan'izay resy lahatra miaraka amiko hoe tena zany ny fahamarinana amen. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona voalohany dia nanomboka nitranga ny fifampitadiavan'ny olona sy Andriamanitra. Ny olona dia nanana karazam-piainana hatrany mpamoronana tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra. Mafantatrareo ny rano nataon'Andriamanitra voalohany vao ny trondro. Izany no mahatonga ny trondro rehefa miala ao anaty rano dia maty. Ny tany nataon'Andriamanitra voalohany vao ny zava-maitso. Izany nahatonga ny zava-maitso rehefa ongotana miala amin'ny tany dia maty. Ary ny olona rehefa ny finoan'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra ny fototra namoronany azy. Noho izany ny fiainan'ny olona raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra dia maty. Maty Adama na isan'ny velona azy. Misy ny atao hoe maty fahavelona. Raha vao déconnecté tamin'ny pary azy sy ny fototra ny poirany ny zavatra anankiray dia natao tsisy fiainana ao aminy. Izany nahatonga an'i Jesosy ny laza ny antony iverenako dia amerina ny fiainana very io ho ao anatin'ny olona. Fiainana nisy Andriamanitra very rehefa tsy teo Andriamanitra fa niodina ny olona. Mba fantatrao ve? Ny atao hoe olona mifampitady amin'Andriamanitra, Andriamanitra mitady azy dia ny olona koa mitady azy. Ny religion na fombafomba mpivavahana dia izay ataon'ny olona hitadiavany an'Andriamanitra. Fa ny kristianisma tsy olona mitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra nidina mitady ny olona. Izany mahatonga antsika tsy mikatsaka fahamarinana hoe aiza ny marina, ahoana ny fomba ataoko mba hiainako an'izany atao hoe fahamarinana izany. Ny fahamarinana tsy zavatra katsahana fa efa nomena Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany mahatonga ny fahamarinana tsy katsahana fa tafina. Izany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'iray. Tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Diso ny fanambaran'ny olona hoe betsaka ny lalana fa tokana ihany ny tanjona. Non! Jaona 7:21 hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany dia tsy misy olona afaka ny anantena ho ao amin'iray mandrakizay. Izany no mahatonga anay nijoro sy nirahana anaitra izay nokatra ny ao anatin'ny fonao ry fiangonana. Ilaza ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny fahamarinany mba tonga anao tsy ho diso lalana. Rehefa diso lalana ny olona dia tsy tonga any amin'ny destination, tsy tonga any amin'ny tanjona. Noho izany tsy maintsy averina aloha ny lalana ao amin'ny Jesosy Kristy mba ho todsoa any amin'izay tanjona tian'Andriamanitra ahitana anao ianao ry fiangonana. Vokatry ny fitadiavan'Andriamanitra ny olona dia mifankahita amin'Andriamanitra ianao noho ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Izany no mahatonga an'Andriamanitra tamin'ny voalohany tsisy fiakofana izany tao Edena, tsisy vavaka satria ny olona ny foron'Andriamanitra tahaka ny endriny hita maso. Présent ao Edena fotsiny Adama niaraka tamin'ny fo miombona en communion amin'Andriamanitra isan'andro. Izany mahatonga an'Andriamanitra isakariva izy ny mamangy ny olona. Amin'ny dika teny hafa koa dia hoe isa-maraina. Dika fa na maraina na hariva izany Andriamanitra dia mamangy ny olona. Tsy mety izany ny fiainan'ny Adama isan'andro raha tsy mamangy azy Andriamanitra. Fiainana oro ny famangin'Andriamanitra dia atao hoe fahoriana tsy roa matamy eto ambonin'ny tany. Satria vao tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia nanomboka tady mpivavaka amin'izay Andriamanitra.
mitady mpiakohaka. Ozy izy Jauna, amin'ny Jauna 4:4, raha isitsika ny Baiboly ao amin'ny soratra masina sy ny filazantsara araka ny Jauna 4:7-7-20 o Jesosy fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tatahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ozy Jesosy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Nandray ho tiantsika ho adika fotsiny amin'ny teny tsotra hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fanomezam-pahasoavana no miteny amin'ny teny tsy fantatra. Anehoana vokatra avy amin'ny firaisana sy fiombonana ao amin'ny fanahy, mamoaka sy manampy anao androso eo anatren'Andriamanitra ny fanahy masina, misolo tenanao amin'ny teny tsy hatononona, anampy anao amin'ny fahalemena sy eo amin'izay dingana mahavoafetra anao hifampiresanao amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fanahy mitondra ny tatitra momba anao eo anatren'Andriamanitra, tsy fantatry ny devoly. Zay ny teny tsy fantatra. Fanomezam-pahasoavana teny tsy fantatra, manampy anao. Fa eto ilay fanahy sy ny fahamarinana dia ho justa tsara ao amin'Andriamanitra ny fiakofanao. Zay ny dikany. Problema nanomboka tamin'ny andron'ny Adama mandraka androany, Jesosy no niteny, mitady mpiakohaka marina ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Andriamanitra. Raha adika sarotiny amin'ny fiakofanao Andriamanitra, satria vao nanomboka namitaka ny olona ny devoly dia mitady angalatra fiakofana izy. Sanga mitanan'izay miany, mitady angalatra fiakofana izy. Dia mba fantatrareo, ananany ny fahefana, ananany ny fahefana amin'ity zao tontolo zao ty, rehefa niraisiny avy amin'ny Adama tamin'ny fomba namitany azy, zay tsy azy fa natolotra Adama azy vokatry ny désobéissance na tsy fankatoavany Adama an'Andriamanitra. Dia rehefa votsitra, zay mahatonga Baiboly miteny hoe zao tontolo zao izy eo an-tanan'ilay ratsy. Noho izany ny zavatra rehetra avy amin'ny devoly dia zavatra tsy azy fa natolotra azy. Zay mahatonga azy tsy maintsy manangy anao, tsy maintsy tambazana ianao, satria manan-javatra alaina any aminao izy. Inona no alaina any aminao? Ny fifantohanao amin'Andriamanitra fahavalon'izay izy, ny communionao amin'Andriamanitra fahavalon'izay izy, ny fiakofanao amin'Andriamanitra fahavalon'izay izy. Dia inona ny ataony? Jesosy ny teny amin'ny boky Mateo 4:20, fa raha ho avy ny mpamina ny sandoka sy ny antikrista dia ho avy izy amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Azony angalarana zany, anambazana anao ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana, mba azahoano ny fiankofanao. Ny fiankofana zany azo sariana amin'izay zavatra rehetra ety ivelany anampian'Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany. Ireo zavatra anampian'Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany zany azo ny Satana isan-dohana daholo, satria ny fahefana to amin'izao tontolo zao, raha tsy efa tanteraka ny fitsarana ny Satana amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy, amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy, amin'ny fitsarana farany aoriny fampiakarana ianao, dia mbola iveriny Jesosy andevina sy tsara ilay fahavalo ratsy izay nampahory ianao atao hoe devoly. Raha tsy tapitra ny androny dia anararoatra foana izy, loza ho an'ny tany zay rehetra ho aminy izy ny bokin'ny Apokalipsy, fa midina any aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe. Apokalipsa 12:12. Satria fantany fa kely sisa ny androny. So vanim-potoana ianantsika izao, vanim-potoana efa nafoezin'Andriamanitra. Ary Satana mahafantatra vanim-potoana fa tsy manam-potoana maro tsony izy amiliana lalana ny fiangonana mba tsy ho tanteraka amin'Andriamanitra ny fiankofana, fa mizara. Raha vao mizara ny fiankofanao dia tsy mampakarina izany ianao. Mila pura ny fiankofanao. Ary noho izany ny faliry lanitra sy ianareo izay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina
fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Tena andeha milamina tsaratsika androany ao anatina fampianarana. Miangavy ianao mahaza ho toerana dia misakafoana tsara. Dia hafa mafy an'Andriamanitra. Jenanao ny zavatra nitranga. Raha vao mizara fa tsy puro ao amin'Andriamanitra fiankofanao dia manompo sampy ianao. Misy olona tsy manam-po fa mampiankohaka ny hafa amin'ny fampiasan'Andriamanitra azy. Mampiankohaka ny hafa ho amin'ny tenany amin'ny fampiasan'Andriamanitra azy. Fetsy ny devoly. Fetsy ny devoly. Mila mitandrina ianao. Ao anatin'ny fiankohofana diso ihany koa ny fifikiranao sy fanehoanao ny maha-izy ianao amin'ny zavatra izay anananao. Fiankohofana mivily koa zany. Ary ho zaraiko androany engane ty teny ty tena mba izy fiatraika an' Jesosy malalo fa tena fahamarinana loatra. Efa lasa norme international ao anatina ministera sy fanompona amin'izao ny faran'izao. Ny resaka fampita pasoavana sositra. Fa androany ny joroko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa fikofana diso ilay izy. Atsangany an-tanan'izay mandeha. Misy fampianarana efa nahazatra anao ary le izy mamaly. Fa iza ny mamaly ao ambadiky le izy. Raha ohatra ka tsy manondro an'i Kristy le izy sy ny famonjeny. Fa tonga anao hitodika ho any amin'ny olona izay manana ny Kristy ka tsy hapiora amin'ny fiankofanao aminy. Luka toko faefatra. Luka toko faefatra. Ny andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fafito. Dia hoy ny devoly tamin'i Jesosy, omeko anao granta zao fanapahana rehetra zao mba ny voninahiny. Jereo zay an'Andriamanitra tany amin'ny Adama ka natonga ny Adama nanapaka tao Edena. Fony Adama tsy mbola lava. Fa efa natolotra tsy ny teny izy hoe nomena. Satria ny tompony ihany ny afaka nome. I Adama no nomena fa ny devoly natolotra. Natolotra zany ka zay tiako no omeko azy. Dia inona ny tamboleza? Raha ekohaka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa zany rehetra zany. Dia nitony antsika mijery ny karazam-pampianarana misarika anao ao anaty fiderana sy fiankohofana mba hahatonga anao ho valian'Andriamanitra fa tsy misy fiatraikany amin'ny fiovamponao. Dia raha Andriamanitra fa rehefa derain'Andriamanitra dia sitrany ianao. Dia raha Andriamanitra fa raha vao deraina izy misokatra mihitsy ho varavaran'ny lanitra io dia mirotsaka amin'ny fitahiana. Fiankohofana tambazana. Iza mitondra an'io fampianarana io? Lucifer. Jesosy mi-premier essai. Tsy fantany fa mitompo ny zavatra rehetra sy antopahariana ny zavatra rehetra manatrika azy. Fa rehefa tonga nofo Jesosy dia nitambazany amin'ny fanapahana sy fahefana eto ambonin'ny tany ary voninahitra eto ambonin'ny tany. Omeko anao reo raha mekohaka amiko ianao mba fantatra hoe ny asarobidi ny fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra satria mikendry ny fiankofanao tsy ho amin'Andriamanitra satana fa ho fiankofana tambazana mba hazo zavatra avy amin'Andriamanitra. Vakio ny soratra masina hatrany amin'ny soratra masina hatrany amin'ny boky ny tantara soratra masina testamenta taloha. Vakio ny testamenta vaovao Paoly tany amponja fa tsisy nahalaly ireo hoe hidin'Andriamanitra ary isy horotany amin'ny fatorany sy ny varavaran'ny fonja raha ny dera sy ny vavaka ary ny ankohaka ireo fa ny fony mihitsy ny nametraka tao anatiny fa tsy sakana ho amin'ny fiderany izay zavatra hitany masony zany ny atao hoe sakrifisy na fiderany.
vokatry ny fova tsisy nampianatra. Tsy any amin'ilay vokatra ho afaka ao am-ponjany na tonga azy ny ankohaka, fa mifampanekeny ny ao anatiny, fa ny fiderany sy ny fiankovany dia tsy azo sakanana ninona hitranga Jesosy. Jereo ny masony eo akaikinao, sary-piaro ny fiankofanao Andriamanitra. Mahafantatra anao ve? Zany mahasarobidy ny fampianarana. Satria ao anaty fampianarana marina ihany tsika ny afaka hanovo fahamarinana. Dia raha vao tsy misokatra ny ao anatinao, dia tafiditra ao anatiny, lasa motivation hafa ny anompoana ao an'Andriamanitra. Ohatrany hoe Andriamanitra ne raha vao andindizana, dia raha vao sandratra hoe lehibe ianao sy ananiny ianao dia tonga dia sitrany ianao justa fotsiny ho an'ilay fanasitrana. Tsisy fiovampo. Jereo leo kristianina mana tena kasika ao ambadiky ny fomba fanao. Zay le religion. Ny communion mampitsangana sy mampijoro anao anana fahatsapana peace intérieur. Ianao no vain'ilay fiankofana fa tsy situation aloha. Teneny Jesosy, saotra Jesosy amin'ny correction. Itsin'Andriamanitra ny fifantohanao. Hitanareo, raha vao ny zavatra no avy ety ivelany, le vahaolana, jereo ihany ohatra ety ivelany daholo mamily fiankofana zay. Tadidio, reo olona rehetrarehetra izay mieritreritinao hoe voatahin'Andriamanitra tamin'izany, efa lasa mivadika tsy an'Andriamanitra tsony androany. Noho izany ny ohatra tsara tsy tamin'ny fotoana nanoloranao tena voalohany, fa ny fitehirizana ianao voatahiry tao anaty fanoloran-tena hatramin'ny farany. Mety tamin'ny voalohany eo ianao azo hitarafana ny fisian'i Kristy, fa ny fiafarananao tsy ohatra tsara. Za zao tena tehiteny ao anaty soratra masina zao, matetika ny olona rehefa tehane ohatra tsara mba mifaindrena dia Solomona mpanjaka ny raisiny, fa fiafarany fiainan'i Solomona ne tsy tsara. Noho izany aza fatra-pijabaka maniry fiainana Solomona loatra, fa mba mandana mijoro mijery karazana fijoroan'olona anankiray ao anaty soratra masina, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, mendrika hitarafana ny atao hoe tafita hatramin'ny farany. Satria ny parany anio Jesosy ny farany ny voalohany, ary ny voalohany mety ny farany. Tiako fantatra ry kristianina fa Jesosy Kristy ny fanomezany ray ambony indrindra ho an'ny olombelona. Izy rery ny Mesia. Raha tianao pura ny fiankofanao, dia aza misy androm-binana na kely aza ny fahafenon'ny famonjeny teo amin'ny hazo fijaliana. Aoka ho ao anatin'izay fahamarinana izay ny doctrine na ny fampianarana, tena izy avy amin'Andriamanitra. Tsy mandrimbona ny famonjeny, aza miezaka mandrimbona sy mikitika ny famonjeny, fa vao mikitika ianao ny rôle an' Jesosy amin'ny messianika, ianao tsy mahavita namonjy ny olombelona fa izy rery miaritra an'izany. Noho izany victoire eo akavanany ray tsy ho anao mihitsy efa nisy nahazo le toerana Jesosy no anarany. Fa raha mbola isan'izay ho vonjena, manaraha mpanetretena. Jesosy rery tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jona toko voalohany dimy faharoambin'ny folo vakio, Paoly apôstôly dia nanamafy ao amin'ny Romanina toko valondiny faharoa amin'ny telopolo ihany koa tahaka ny Jona toko voalohany ny andininy faharoambin'ny folo. Tena vakitsika tsara ny teny, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay maninona? Izay mino ny anarany. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Nandray an'i Jesosy izay rehetra. Noho izany ao anatin'ny rehetra pasteur Rodolphe, ao anatin'ny rehetra nareo. Dia nomeny hery ray ihany no nomeny antsika, fa tsy hoe misy hery anankiray mihoatra noho ny sasany. Tonga zanak'Andriamanitra
dia izay mino ny anarany. Atsangany tanan'izay mino ny anaran'i Jesosy sady nandray an'i Jesosy, tsika abiaby zany a dia mitovy ny heriny raisitsika avy amin'ray tamin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy raha ihany no niterahan'Andriamanitra antsika ka ny raisitsika atonga ny fanahany ho ao anatintsika. Dia io fanomezana io ny fanomezana sarobidy indrindra. Enoy ny fanomezana sarobidy indrindra ary mahasaroto ny an'Andriamanitra nomen'ny olombelona rehetra dia Jesosy. Paola namafy an'io ao amin'ny Romanina 9:9 tena andeha milamina be tsika fa hiditra n'ilay votoato mpampianarantsika rehefa avy eo. Andiny faharoa amin'ny 30. Ozy izy ny apôstôly Paoly, zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika. Namonjy antsika izy rehetra, tsika rehetra. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny Jesosy. Mamaimpona koa fa ny zavatra fa tsy hoe nisy fanomezana omen'Andriamanitra anao ivelan'i Jesosy. Jesosy sy ny fanomezany dia niarana tolotr'Andriamanitra anao tamin'ny fandraisanao azy. Atsangany tanan'izay manaraka misy dikadona ny zavatra point clé faran'izay kely zany a. Nefa izy fiantraikanao anatin'izay zavatra hozarainy an-drano. Ozy izy Paoly hoe nomeny ny ray mamaimpona antsika miaraka tamin'ny fandraisantsika an'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra. Ny hoe zavatra rehetra dia rehetra. Jereo masony kaikinao ny hoe zavatra rehetra dia rehetra. Io na ny zavatra andrasanao mbola tsy hitany masonao azy dia efa ao anatin'ilay rehetra efa nomen'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy Kristy daholo. Ny apôstôly Petera koa dia nilaza ao amin'ny Petera 2 manaraka tsara isika mba tsy ho diso mandrapatonga antsika any amin'ny fanitsina tian'Andriamanitra omena ny fiangonan'ny andro farany rehetra eto ambonin'ny tany. Petera 2:7. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra fa tsy nalefa ndrery amin'ny fahalalana an Jesosy lay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Zay nandray azy dia nomena hery. Io hery ao anatintsika io tamin'ny fandraisantsika an Jesosy dia mitondra zavatra anankiroa mameno an'ilay tao hoe rehetra satria Petera nanazava azy. Zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Ndika fa ao amin'i Jesosy ny rehetra ho antsika no tovozina. Ao amin'i Jesosy ny rehetra ho anao no tovozina. Ao isika no maka fa tsy avy amin'ny olona mijoro fa ampiasain'Andriamanitra. Ny apôstôly Jaona tena niteny an'izao fahamarinana izao satria ny fahasoavana dia ao anatin'ny fanomezana raisitsika mampamonjy anankiray atao hoe Jesosy Kristy. Ary Jaona napiditra ny tenany ho isan'ny manovo ao tahaka ny olona rehetra zay any Jesosy Kristy. Jaona 1 apôstôly daholo zany resahako zany, vrai apôtre daholo zany. Jaona 1:9 fa tamin'ny fahafenony izy averiny hoe Jesosy. Fa tamin'ny fahafenony Jesosy no andraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana ohatrany hoe Jesosy no volany be andoaram-bary dia ao amin'ilay fahafenony ilay volany manovo ny rehetra vary ampim-bary. Ozy izy Jaona nandraisantsika rehetra fa tsy niteny izy hoe za apôtra aloha no makao dia nareo mianakavy baka aty amiko. Zavatra tsy azo. Hitanareo satria ny fahasoavana azontsika tovozina ao amin'i Jesosy. Ny fahasoavana dia mamela marika amin'ny fahafenona ny fahavitan'ny famonjena teo Kalvari. Masarotiny an'Andriamanitra ny resaka momba ny fahasoavana satria mamily lalana fiankofana ny fahasoavana. Raha ohatra ka tsy Andriamanitra ny sorsan'izany ary izy rery satria izy rery ny namonjy anao
na tonga ny disponibilité na ny fahafonona zany fahasoavana zany ho azonao tovozina aizy ao amin'ny Kristy. Jaona napiditra ny tenany ho mandray fahasoavanao fa tsy hoe izy mandray fahasoavana manokana dia anao ny sakana mitsoa ao fa tsy maintsy mandalo any aminy. Zany hoe raha diky ny fahasoavana sy ny fanomezana azy dia marika ihany koa anehoana ara-tsoratra masina sy ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny fahasoavana namonjenanareo fototry ny famonjena ary vokatra ny raisina avy amin'izay nataony Jesosy manokana avy amin'ny rery ny fahasoavana. Ka rehefa nandrainy Jesosy tsika ka manana ny fanahy masina dia atontsika ny fahafenony. Zany midika fa Andriamanitra dia nanome anao ny rehetra avy aminy, tsy misy anampiana avy any ivelany, tsisy addition. Ho aza vaika rehefa aveo fa metemetraka fanontaniana ianao. Inona zany ny ilana amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fampiasam-pahasoavana? Ho valiko zay rehefa aveo fa aloha anaraka lesona par étape kely sika mandra-patongany amin'izay anao tsy ho diso lalana na fifantohana ka sanatria ampivily lalana ny fiankofanao amin'ny olona mety maty fa tsy orona ao amin'ny Kristy izay apakatra anao rehefa aveo. Sabotsy miteny hoe rapitso fa mety ho rehefa aveo le izy. Efesianina toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Ary ny fioaran'ny alehibean'ny hery no antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany Jesosy io izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo an-tanankavanana. Nataony tao amin'ny Kristy le izy eo kavanana any an-danitra ambony lavitra io hery io noho ny fanapahana rehetra misy eto ambony tany sy ny fahefana ary ny hery rehetra sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avokoa. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra izy hitanareo izy eo ambany tongotra Jesosy ka nanao an' Jesosy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra tsy ho an'i Jesosy ho an'ny fiangonana eklezia isika zany ho atsika izay tenany dia ny fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra ampy Jesosy. Ary koa rehefa tonga ny fandalovan'ny mpianatra teo amin'ny efitra ambonindrina dia hitantsika fisongadina zany samy nahado tsirairay avy afy teny etapindohany nisan'ny loha no isan'ny afy fa tsy hoe natambatra ao amin'ny loha anankiray daholo ny afy. No zany izay nandray ny fanaka ny fenona tao amin'ny efitra ambony nahazo tsirairay avy. Tsy hoe mahantra kory Andriamanitra ka petera rery nataony jorofotra be teo ambony lohany dia ny ambony rehetra nametra amin'ny petera tarina daholo dia zay vao mifindra le afy. Tsisy transferana feu zany fa avy any ambony ny afy fanomezana avy any ambony eo an-tampon-dohany tsiray avy zay vory azy teo 20 nisany 20 nisan'ny afo ny rehetra ny 20 nafana ny 20 ny ovafo ny 20. Zay le mahatonga ho an'ny fiangonana le izy ka ny rehetra ilainao dia mivavaka sy mampitombo ny ao anatinao ny amidinga ny fahasoavana tovozinao ao amin'i Jesosy. Araka ny tenin'ny Jaona hoe ao amin'ny fahafenona no ndraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana. Rehefa fahasoavana manampy fahasoavana midika fa azo ampiana le izy. Ahoana ary ny fomba ahafahako misitraka ny fitombony zany ato anatiko? Raha toka mitsodrano ny apôstôly Paul hoe ho ampitombona aminareo ane ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray tsika sy Jesosy Kristy tompo. Mahatonga amin'ny Paul miteny an'izany mitsodrano anao izy ampirisika anao ao anaty faniriana tsara ny tombony zany ao anatinao. Ny fandraisana an'le izy tsy any amin'ny olona fa ny fandraisana an'le izy direct ao amin'i Jesosy. Mivily ny fiankofanao raha vao miresaka fahasoavana dia olona ny ao an-tsainao. Hébreux 12:2 mijery an' Jesosy tompo ny finoana sy mpanefa azy. Volaza fa mahazo aina Andriamanitra mampitombo zany fahasoavana zany ao anatinao rehefa hitany fa manomboka tonga fiainanao ny vokatry ny fanahy. Jakoba 4:6 vokatry ny fanahy atao hoe fandeferana. Jakoba fanetretena 4:6 ho sisy ny tenin'Andriamanitra
nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy dikan'izay vonona mpitombo izy. Koa izy Andriamanitra manohatra mpiavinavina, toetra no mahatonga an'Andriamanitra manohatra ny olona. Fa manome fahasoavana izy ao manetry tena, fanetretena no mampitombo an'ilay fahasoavana ao anatiny. Karaha mitsodrano Paoly mitomboa amin'ny fahasoavana, mitomboa amin'ny fanetretena. Betsaka amintsika ny hoe ampitombo fahasoavana dia mitomboa amin'ny fahasoavana dia tsotsofina rano mitomboa amin'ny fahasoavana inona? Aza maky ny tsodrano aloha raha tsy niditra atao anatin'le principe. Le principe Andriamanitra ny teny manome fahasoavana bebe kokoa izy. Ary zay tsodrano itombonao amin'ny fahasoavana izay tovozinao miseho amin'ny fanetretena. Karaha tianao zany Andriamanitra azo antoka ampitombo mihoatra ny fahasoavana ao anatinao, midira amin'ny fanekena, amoaka vokatry ny fanahy atao hoe fanetretena. Hitako ato anaty Baiboly fa mahazo aina Andriamanitra ary mahatsapa tena hoe voky izy rehefa omenao le vokatry ny fanahy takiny ara-potoana ao anatinao. Tsy adalany antsika raha tsy mampiasa ny ty foti na misy zavatra tsy rariny aza dia mba mangina, mianatra mitondra mambavaka, mianatra mitsotra tena mandoalika amin'ny mpanetretena mba ahafahany fanan'Andriamanitra miasa manova ny hafa. Fa tsy hoesaky ny tonga le testa dia refusenao foana le izy, dia zay mahatonga amin'ny fahasoavanao mistagna. Satria tsy niraisinao opportunité le test, le fitsapana mba hahatonga anao afampanadinana hoe indray va misy vokatry ny fanahy tokony mbola avoaka ato. Fa raha voatiny miteny tsy miasa Andriamanitra, fa raha voatiny mandoalika miditra tsehatra ny tanany. Aza mampiditra serura na fiara any amin'ny lakile ny varavaratrano fa tsy mivoy io. Ahitsy ho fanandrify amin'izay tokony ampiasana azy ara-potoana, zay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao tokony avoaka mba ho ampiasainao, satria efa ao aminao na ny toe-panaraka an'Andriamanitra na ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana tamin'ny fahateram-baovao. Avoay! Ahoana ny nahatsapako hoe voky Andriamanitra? Voapirofo zany amin'ny Jona toko faha-efatra ny andiny fa efatra amby telopolo. Dia Jona toko faha-efatra ny andiny fa efatra amby telopolo. Hoy Jesosy, hoy Jesosy taminy ny haniko zany ay Jesosy zany tena miteny hoe ty zany ny tena sakafoko, teny manao ny sitrapony zay naniraka sy mahavita ny asany. Raha ianao zany te hampihinana an Jesosy sakafo zao dia manapa-hevitra anao ny sitrapon'Andriamanitra dia ho voky izy, afa-po izy. Dikany hoe sakafo dia atonga anao hitsahatra tsy are anoanana. Ny aniny manao ny sitrapony aloha vao manao ny asany, fa tsy hoe manao ny asany na tsy ao anatin'ny sitrapony aza fa tsy fantany. Dia ahoana fipetraka izany pastera? Hitako le izy marika indray ary toko faraika ambin'ny folo. Marika toko faraika ambin'ny folo andiny fatelo ambin'ny folo katra ambin'ny fivatra ambin'ny folo. Ary natsinjo aviavy anankiray mandravina avy ery lavitra ery izy dia nakeo fa toa ahita voa avy aminy. Kanjo no tonga teo aminy izy dia tsy nahita ninninina afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny tompamoazan'ny aviavy. Ary hoy Jesosy ka namalika nanao taminy hoe aza misy mihinana voa avy aminao intsony mandrakizay ary ny mpianany nary azy. Ohatrany hoe niteny le aviavy matoa namaly Jesosy. Ny tsy fahitany vokatry ny fanahy zany dia miteny lavitra no vava afaka misokatra angataka valim-bavaka fitombon'ny fahasoavana. Andasa aloha manaraka tsara atsangany hoe tanan'izay mandeha. Tonga teo Jesosy nandrobona be le aviavy te ahita vo izy fruit. Dia iny lazaiko tamintsika tamin'ny farany hvkl-mission. Ny tontolo ara-panahy dia miandry vo, miandry anao, misy zavatra andrasan'Andriamanitra ny aminao. Tontolo ara-panahy devoly miandry anao hiaina ara-nofo be, satria ny liona masika mitady izay ho arapany dia mitady hena hohanina satria carnivore ny liona. Noho izany rehefa ara-nofo ianao dia mahazo aina ny liona masika mandraparapaka ny fiainanao, satria io amatora ianao hitoetra eo amin'ny nofo ny ampahorinao tsisy fiadanana, sa tonga anao angirifiry efa andalovanao ito ambony tany hitsapa fahoriana sy fanaitainana. Liona masika mitady izay ho arapany io nahazo izay tiany hohanina, mbola mitoetra eo amin'ny nofo fa tsy malaina ny aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
faharoa zay ny devoly zay 1 Pierre 5:8 miandry anao ny devoly iaina amin'ny aranofo ary mandresy lahatra izy ny tonga anao tena ho aranofo tsara mba hoaniny kristianina aranofo. Faharoa, Andriamanitra Jesosy Kristy miandry anao anaiky amoaka vokatry ny fanahy fruit de l'esprit mba tonga azy hitsahatra ao anaty avokisana araky ny Jauna 4:34 vakitsika teo mba ahitany fitsaharana ny fisianao. Fruit ny tadiavina ohatran'le teo amin'ny aviavy. Ny devoly miandry anao ho tonga hena iaina ranofo. Jesosy teo amin'ny aviavy miandry anao amoaka fruit de l'esprit teo amin'ny aviavy. Fanoharana ilay izy. Ary ny fahatelo, ny voary rehetra izay ny foron'Andriamanitra ka nohariny dia miandry fatratra ny fampisehoananao aneo ilay zanak'Andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy. Izany hoe rehefa feno fepetranehoana ho an'i Jesosy, mora kely ho an'ny voary rehetra miaino sy mamaly anao. Atonga ny olona miavaka eto ambonin'ny tany, tsy isan'ny olona mpahorian'ny valim-bavaka ka miandry valim-bavaka. Fa andrasa ny valim-bavaka fantatra ny fisehoanao satria tia hitan'i Jesosy mivoary rehetra. Mba fantatra reo ve natonga n'le trondro ho ao an-dakan'ny Petera, leo mitavany Petera zareo dia tsisy mipotra nandritry ny alina. Fa voatao zanak'Andriamanitra tao amin'ny lakany, tonga dia niazakazaka ny trondro aloha manolo tena ho faty ahita ny zanak'Andriamanitra. Nitokana ilainao, Jesosy avy amin'ny Nazareta. Nitokana ampisina isehoanao, Jesosy avy amin'ny Nazareta. Nitokana hitsenanao, Jesosy avy amin'ny Nazareta. Nitokana hamonjy anao, Jesosy avy amin'ny Nazareta. Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no ilainao ry fiangonana. Halleluja. Voary rehetra miandry sy maniry fatratra ny fijoroanao aseho ho zanak'Andriamanitra anahaka an' Jesosy. Romanina 9:9 fa zao zavatra rehetra reo dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra. Lasa ireo le singulier, lasa au pluriel. Rehetra manko mbola najano singulier le izy dia mety amin'olona vitsivitsy. Ohatra, apôtre Rago, docteur, évangéliste, prophète, pasteur. Ireo ihany ny olona afaka aneo an Kristy. Tsy izay le izy. Ny andrasan'ny voary rehetra, tsy titre, tsy position, fa disposition. Mety olona tsotra ianao fa mpanompon'Andriamanitra manana an'le kritera tadiavin'Andriamanitra dia mifona, tsy voatery ho za no valian'Andriamanitra, fa mety ianao tampoka le izy. Zay mahatonga anay manaitra anao iombona amin'Andriamanitra. Teny vavaka sy bekoaka marina, aza vilivily ho fiankofana io, fa raha vao mivily io na kely azy sakana ho amin'ny fampiakarana anao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, naiza eto ambonin'ny tany dia manomboka mitady amaly ao anatina ministera, tsy ahafahany famonjena tena iariary ny egoan'ny olombelona. Sarotiny amin'izany le mpanompokelin' Jesosy androany mba hamerina ny fifantohanao ho amin'le tokana sady mpamonjy anao. Ary matony zarana sy nanomezana an'izany fahamarina zary hijoro eto amin'ity pulpity ity fa tsy hoe altara androany maraina, dia mba hanananao antoka eo amin'le toerana misy anao sy eo amin'le tontolo mpiazakazanao, mba tsy ho diso fampiakarana ianao amin'ny fotoana iverena mipapakatra andray ianao. Mialatsiny fa ny fitombon'ny fahasoavana dia valim-pity avy amin'Andriamanitra vokatry ny fanekenao moka vokatry ny fanahy tao hoe fanetretena. Ary ny fitombon'ny fahasoavana tsy raisina amin'ny olona fa na Jauna aza napiditra ny tena ny isany mandray miaraka aminao ao amin'ny fahafena eo ny Jauna 2:20 vakitsika teo. Ary zareo fa tao amin'ny testamenta taloha azy rehefa nangataka anjarany roa Elize tamin'ny Eli
Tejereo valy teniny Eli fa sarotra ozy izy. Zany zavatra angatana zany mpanjaka faharoa toko faharoa, mpanjaka faharoa toko faharoa ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo vakio fa ozy izy Eli sarotra zany zavatra angatanao zany de Elisa. Ary no nefa tafita izy roa lahy de hoe Eli tamin'ny Elisa angatao izy zavatra zay ataoko anao de ny tsy mbola misaraka aminao ary hoe Elisa masiny ianao aoka ny anjarany roa amin'ny fananao mba ho toko fahafolo andiny fahafolo fa ozy izy sarotra nangatanao. Matoa Eli miteny hoe sarotra tsy amin'ny domaine ny zany hoe ny fanomezana ny fahasoavana natany amin'ny testamenta taloha azy décision an'Andriamanitra. Zay no mahatonga an'Andriamanitra nanangana an' Jesosy ho centre sivy ny fahasoavana. Mety efa niteneniko ty fa tiako anairana anao ndray mandeha mba tsy hadiso lalana ny orientation amin'izay hitondrany Saint-Esprit na mifanamasina antsika ho ao amin'le tena décision tsara na fanapakevitra tsara. Tsy ampivily ny fifatoanao na ny fiakofanao fa ao amin'Andriamanitra rery. Enoy le izy. Enoy. Tiako fantatrao aloha fa ny fanomezana tao amin'ny Eli tsy any Eli fa an'Andriamanitra. Io fanomezana io misy fatra fa manina nisy fatra le fanomezana satria mbola tsy tonga Jesosy. Anjarandroa amin'ny fanomezana no azon'ny Eli, no azon'ny Elisa ny raisina avy tamin'ny Eli avy amin'Andriamanitra. Ao fa rehefa tonga Jesosy eo amin'ny anjarandroa ihany ny azon'ny Elisa, Eli omena ary rehefa ny adina varitra tsy vitany fa tsy maintsy Andriamanitra manao azy. Dia ndao tsika nietrehitra satria ny fatra-pahamasinan'ny Eli ny oatra kely noho ny olona rehetra ohatr'izay koa Moïse. Andriamanitra mitady fahamasinana anorenana famonjena. Raha tsy mafeno ny fiapetra amin'ny fahamasinana tahaka ny namoronana ny Adama mbola tsy nienjera dia tsy tanteraka mihitsy ny fahafahany eo amin'ny olona. Zay no natonga antsika nila mpamonjy satria efa niala teo amin'izay toerana izay tsika. Ary ao anatin'ny tokony mbola mila famonjena Eli sy Moïse satria tsy parfait reo fa olona nirahana. Feno fipetra-pahamasinana tao amin'ny Kristy. Romanina toko voalohany andininy fahaefatra. Romanina toko voalohany andininy fahaefatra. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nasao tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fahamasinana. Araka ny fahamasinana. Le mazanak'Andriamanitra tsy hoe zanajanany fotsiny fa ny fahafenony le fahamasinana tao amin'le natsangana ho zanaka tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Manondro an' Jesosy fa tsy Eli na Moïse. Feno fipetra-pahamasinana isehon'Andriamanitra ny fahafenony. Noho izany amin'ny alalan'ny Eli mety anjarany roa tsy mihoatra fa amin'ny alalan'i Jesosy fahafenony plénitude. Donc tsy portion ntsony fa en plénitude. Noho izany Andriamanitra tsy nahita olona tanteraka ohatran'i Jesosy. Ka raha Eli sy Moïse ary nomeny lamosina fa Jesosy no inoina. Androany ve za hijoro fa hatramin'ny pasoavana raha tsy connecté amiko ianao tsy afaka andray nininina any aminy. Fiakofana mivily fa tsy pur zany. Pastera ohatrany tsy akena dia ahoana fotsiny zany zay tsy hitane zany zay inona. Alohanao tsy hitanko. Zay mihitsy ny tanjony. Maninona no avily lalana le fampianarana? Eno tsara. Izy guide, izy taridalana sy pratika. Voalaza ny soratra masina. Voalaza ny ten'Andriamanitra azafady satria ny soratra masina testamenta taloha. Ny filazao tsara, story. Ny testamenta vaovao nanomboka amin'ny asan'ny apôstôly satria raha tsy nisy raha latsaka tsy nanomboka ny fanekena vaovao. Donc miresaka tsika momba ny teny izy rehetra mitambatra androany. Ao ao ve satsy awe tao amin'ny Eli fanomezana misy fatra, fanomezana voafetra, fa tao amin'ny Kristy fahafenona satria feno tao amin'ny Kristy ny fiapetrany fahamasinana ny lain'Andriamanitra tsy misy tomika zay ny nananganana azy tamin'ny maty sy ny antsoina azy ho zanak'Andriamanitra.
Jesosy Kristy tsy tahaka an'Andriamanitra very fa Jesosy Kristy ilay tena endrika Andriamanitra. Hebreo toko 1:1 ka hatramin'ny 1:7 koa raha ilaina dia mbola milaza izany ny tenin'Andriamanitra. Hebreo toko 1:1 ka hatramin'ny 1:7. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany, dia zany efa tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, reny zany atao ohatr'izao ny tanana. Faharoa, dia amin'izao andro faran'izao kosa zao nampiteny tamintsika ny zanany Jesosy izay voatendry ho mpandova ny zavatra rehetra ao amin'ny zavatra rehetra. Izy nariny zao rehetra ny voary rehetra saika tsy nisy raha tsy izy. Andiny fatelo, izy koa ny famirapiratany voninany amin'ny Jesosy sy endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Rehefa izy no en contrôle voafeny zavatra rehetra. Ary rehefa nanao fanadiovana ho afaka amin'ny fahotana izy nanao an'izany dia ho kavanana indray amin'izao fotoana izao ny amin'ny avo ary amin'ny alalany no andraisantsika ny fanahy ao anatintsika rehefa niso ny jorontsika ho isan'ny zanaka natsangany tamin'ny finoana an' Jesosy. Aoa ianao zany tsy natao andray fatra voafetra zany fa mifandray malalaka amin'ny fahafenoana. Nisy ouverture angeza be ny azo fijaliana manao ohatr'izao ave atiry mpanota maditra. Dinionao no nataoko anao ka ny fonao atao mampitia fangana re fa miandry anao manan-javatra vonina mihoatra fa tsy ny nataonao sakana tonga n'izany tsy ho voarainao fa ianao miziriziry tsy mety miverina mahatonga le fahasarotana mbola tsy tanteraka ny famahana azy satria ny fonao sy ny sainao tsy miverina mijoro amin'ilay ampesiny ilako anao. Zanako ho Jesosy tsy natao andray fatra voafetra ianao fa afaka mifandray malalaka amin'ny fahafenoko ianao. Ahoana fiseho an'ilay izy ozy izy Paoly Efesiana toko 5 andiny 7 ary azo mamindovay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenohina aoka ho fenohina ny fanahy. Paoly ny teny ao amin'ny Efesiana toko 7 ary ao tsara fa ho tonga any amin'izay tsika izao nahoana ianao fa eo indrindrisika izao ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Tsy hitako izay portion spirituelle ao anatin'izany double quadruple aza amin'ny triple ao anatin'izany midira amin'ny fahafenona. Efesiana toko 4 ny 7:17 mandra-pahatonga antsika rehetra eo amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lalehibe mahatratra ny ohatry ny alehibe ny fahafenon'i Kristy. Ao amin'i Jesosy Kristy no mitoetra ny fahafenon'ny ray, ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Fahafenon'ny ray aloha Kolosiana toko 1 ny 9:20. Aloha tena raha mbola tianareo dia ho tohizako tsara misy mandra-pahatonga any amin'ny farany le izy. Amen. 9:20 amin'ny Kolosiana toko 1. Fa sitraky ny ray ao aminy toeran'ny fahafenona rehetra. Ao fahafenon'ny ray ao amin'i Jesosy. Kolosiana toko 2 ny 9:7. Kolosiana toko 2 ny 9:7. Inona vaky ny teny ao? Fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra ao amin'i Jesosy le izy. Ka rehefa mandray Jesosy Kristy tsika dia nandray ny fahafenon'Andriamanitra ato anatsika tsy avy amin'ny olona mety maty na koa olona ampiasain'Andriamanitra fa Kristy ao aminy irery eno itsare ny fanomezana rehetra avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana dia tsy misy anenenana na aloko ny fiodinana. Jakoba toko 1 ny 7:17. Ny Korintiana faharoa toko 2:12 raha miresaka mahakasika momba ny fanomezam-pahasoavana. Aleluia. Korintiana faharoa toko 2:12 ny 9:7 mba nitomany Paoly dia niteny hoe esory ny tsilo
tsy litely le izy de ozy izy nefa ozy Andriamanitra tam ampo anao ny fahasoavako fa tsy hoe misy fahasoavaka ao anatinao efa anao azonao zaraina ry Paoly fa ny fahasoavana any izy Jesosy no teny tamin'ny Paoly ampo anao ny fahasoavako ozy fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ko maika sitrako ny irehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'ny Kristy amiko faiblesse io tsy hoe ota fa le hoe tsy mahatoky ny tenany Paoly amin'ny zava-panahy male mila ny fanampiany fanetreteny io fahalemem-panahy io ary hiditra isika amin'ny Timoty faharoa Timoty faharoa toko voalohany ny 9:9 ozy Paoly tamin'ny Timoty ary noho izany dia mampatsiaro anao mampatsiahiviko ianao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako ireo tenindreo no midika fa feno ny rehetra ilainao rehefa ao anatinao izy nataony eo aminao avokoa amin'ny alalany ny rehetra ilainao ara-panahy ny momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra fatary fa tsy hoe rehefa mametra tanana aminao dia manome anao fanomezam-pahasoavana na mampita ositra sy fahasoavana ao aminao tovotro non avereny non amin'ny andro andraisanao an Jesosy Kristy ny zavatra rehetra ilainao mandritry ny androm-piainanao eto ambony tany sy ny séjournao mandrapahafatinao efa ao anatinao daholo zay ny dikan'le teny teo rehetrarehetra reny ary rehefa ao aminao Jesosy dia tsy misy ninninona tokony hampiana ntsony avy any ivelany fa efa ao anatinao ny fahafenony ny ilainao aorian'ny fandraisana an Jesosy dia fahalalana ozy izy petera amin'ny fahalalana tsara sy fisokafana ny amin'ny zavatra rehetra efa niraisinao tamin'ny famonjeny ahafanao mampanaiky an-tsafidiny ao anatinao amoakan'le vokatra efa nataony ao am-ponao amin'ny alalan'ny fanekena hotariany fanamasina sy tsy ny tenin'Andriamanitra rehefa voavonjy ianao mandray famonjena dia eo aminao ny rehetra vokatry ny fanahy sy ny fahasoavana tsy mila fanampiana avy amin'izy amin'izy ianao ny amin'izany tandremo ny tsy fahalalana mahatonga anao ho voafitaka fa tsy misy tokony hanampiana ny fahasoavana sy ny fahatsarana ao anatinao avy any amin'ny olona izay atao hoe manam-pahasoavana fa tamin'ny famonjena efa feno sy tanteraka izany ataovy amaniny tao amin'ny famonjeny avokoa no nampidina ny vokatry ny fanahy Romanina 5:5 vokatry ny fanahy zany efa ao anatinao fa ny fanatenana dia tsy mahamenatra fa ny fanahin'Andriamanitra nentina nampidina ao anatsika ny fitiavany ary ny fanatenana dia tsy mba mahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika nentina nampidina ny fitiavana vokatry ny fanahy ao am-potsika makery Andriamanitra napidina fitiavana efa ao zany izy tamin'ny famonjena dia ny fanomezany ihany koa ny Korintiana 2:12 dia hoe zarazana samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy raha ihany misy fanomezana tokoa nomena ny zarena samihafa amin'ny olon'Andriamanitra sy mpanompo'Andriamanitra eo indrindra isika izao fa rehefa fahasoavany reny natao atonga antsika iombona satria ny tanjon'Andriamanitra unité fiombonana dia misy tsy ananako fa hanananao fa tsy ny rehetra no ao anatinao nefa afaka miditra tsehitra Andriamanitra fa tsy ny rehetra ny azonao ampiasaina amin'ilay fanomezana fa misy nomeny mihoatra noho ny sasany fa izy rehetra ao anatinao tamin'ny fandraisanao an Jesosy zay le fahamarinana zany no mahatonga anao ohatra se permettre mizara ny 5 ministère zany rehefa any amin'ny toerana tsisy nizaniza satria fanahy ao anatinao no mizaran'le fahasoavana fa tsy fanapahakevitra ao le izy tsy marety eka ao n'Andriamanitra io le nilazainy Petera hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra anao zavatra rehetra momba ny fiaina sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra ary koa nilazainy Jaona hoe zay nandray ady ny meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay meny ny anarana io hery ao anatinao dia atao hoe herin'Andriamanitra say ny fanahy Paoly azy nitaraina mba hoe sorona ny tsiro fa Andriamanitra niteny tamin'ny ampy anao ny fahasoavako zany hoe feno ny fahasoavana ao anatinao io ampy ozy izy Andriamanitra misy toinao matsapa fahabangana fa tsy midika zay no midika hoe tsy ampy le izy Paoly koa mba natsapa fahabangana rehefa tonga le tsiro fosy izy Andriamanitra hoe ampy le izy anjan'Andriamanitra mampatsiaro ny fampiny mba tonga anao tsy handray fahabangana zay ny atao hoe pisy aloha zay le pisy zay le fiadanana ny hoe ampy feno tsy mila ampina tsy mila nahalana intsony aza mieritreritra hoe any amin'ny anina ny misy mihoatra mianao anaty sekoly fotsiny mamoaka tsara le fahafenona ao anaty tsy midika izany hoe iavinavina ianao tsy mila ny hafa koa fa eo indrindritsika mifampizarany ty famarinany ty
voalohany aloha aza vily ny fiakofana eo tsy misy zavatra goavana noho ny famonjena amin'ny maha-kristianina antsika tao amin'ny famonjena ny rehetra ho antsika ny tanteraka ataovy amenna raha resy lahatra ianao raha mametra tanana aminao zany dia tsy hoe manampy fa mizara tanana amin'izay eto za lelanelana kely mety amily lalana anao tsy ho ao amin'ny velively fa mety hampiontrika anao tsy hahita ny fahatsarany ny amin'ny fiaina mpandalovanao eto atany ahoana miseho an'ilay izy enoy samihafa ny atao hoe addition fanampiana sy ny impartition fizarana mila fantatry ny fiangonany ny andro farany raha nantonay ianao ka laobaty mety manana communion amin'i Jesosy kokoa noho ianao dia afaka manantony ianao miara-mivavaka tsika zay le hoe ny fiombonantsika ny chargeur ao anaty prière dia le lobaty teo lasa folona ara-panahy tsy avy amiko le izy satria raha manantona ianao no misaina handray zavatra amiko dia diso ianao satria tsy kasenao miara-mandoaly ke ho aminy fa izy ny source tsy addition le izy fa impartition le izy za zany tsy afaka mijoro rehefa hitako hoe reraka ianao hoe mila ka ny fahasoavana avy aty amiko no tsy misy transferana grâce tsy misy transferana onction fifampaherezana no azoko atao jereo ny teniny tamin'ny apôstôly Petera Paul tamin'ny iza moa izy ty tamin'ny Timoty manaitra anao ao izy apatsiaro anao amin'ny amelomanao ianao mamelona le izy fa ahoana fomba amelomako an'le izy izy za nametra tanina taminao fa mba mampatsiaro anao kely ary Timoty ny amelomanao ny famezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra fa tsy avy aty amiko tsy hoe ny transfereko tamin'ny fametrahako tanana le fahasoavana fa mampatsiaro anao ny fisiny fefa ao anatinao le izy fa velomy amin'ny vavaka velomy amin'ny tenin'Andriamanitra velomy amin'ny communion velomy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra mazavy io amelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay ao anatinao efa ao anatinao le izy fa ny fametrahako ny tanako ampatsiaro anao fa tsy hoe vety amiko izy dia tao mifametra tanako misy ny namingasy tany aminao ny impartition tsy addition tsy hoe manampy ninina any aminao rehefa nateraky indray ianao manana an Jesosy dia tsy mila ampiana nininina avy aty amiko satria tsy afaka hisolo toerana ny fahafenony azonao tovozina mivantanao aminy fa najaona raha tsy nanao an'izany fa nampitodika anao ao aminy fahafenona andrasantsika fahasoavana manampy fahasoavana tsika sinareo sy jaona samy odoly ka ny fametrahako ny tanako dia manaitra sy manampy anao amelona lefa nataony ao anatinao manoana anao anaitra anao amin'ny zavatra efa nataonanao mba hahery anao dia rehefa mifoy ianao dia tadidio le batterie low bat dia lasa full hevitra ambonindrihana ny fizarana na impartition dia tsy midika hoe ampina ianao tairina sy foazina mba ho velona ny fanomezana zay matory ao anatinao tena soloky ary manomevahana ny fahadisoana ny hoe mila ny fahasoavaka ianao vao mety io tsy ositra ny ositra zay nomeny anao dia afaka ho voaraiko avy aminy
ny fahasoavany dia feno amin'ny alalan'ny fandraisanao ny famonjeny tamin'ny fibebahana sy ny fanoloran-tenanao azy. Tsy mpitoro-tenina olo-pahasoavana no hitondra famonjena. Jesosy Kristy ao anatinao sy ny fimbonanao aminy no hitahiry ny famonjena anao. Ny olo-pahasoavana mety tsy hitahitanao eny akebakeba-tany, fa Jesosy na ny antezera ary ianao dia mahitanao na amin'ny maizina na amin'ny alina. Amin'ny 10 alina ny olo-pahasoavana mety reniko be fa reraka, fa izy tsy matolona rendrena, fa miandro ny vavakao na amin'ny ray maraina na amin'ny roa na amin'ny telo. Tsy misy zavatra anapiko anao avy ety amiko fa ny raha anaitra samilina anao hifankahita aminy, hifankahita amin'ny fahasoavany tamin'ny fametrahako ny tanako. Efa ao anatinao ny rehetra fa mila tairina le izy ka tandreny fa diso sy fraude no hoe mandray fahasoavana ny olona avy amin'ny olona, fa manirakolon'Andriamanitra amo fotsiny fa tsy anampy ninninina amin'izay efa nataony anao. Feno Jesosy io efa aminao ny fanomezan'Andriamanitra fa ny raha anaitra sy amelona izany indray. Mila miombona tsasy sika so vao fitaky ny fampianarana mahafinaritra ny sofina tao fahamarinana kanefa efa lany daty sy testameta taloha fotsiny tiana ho asisika ho testameta vaovao ary izy mamaly. Raha zao tsika nonotrany tamin'ny andron'ny Jakoba anangana tsangam-baty dia hosora menaka manompo sampy ianao. Ino ny ataonao eo? Efa tonga Jesosy. Raha zao ianao nandehanao fanatitra latsa-dra hafa akoatran'i Jesosy Kristy, manompo sampy ianao satria fiankofana tamin'ny rano latsaka nanokafa ny fanekena vaovao amonjenanao. Raha zao ianao hoe mila mamono akoho kely ny ety ambatin'ny tsangana anao ohatr'izany, tsy misy akoho maty fotsiny akoho dia volozy dia tao voloaka alefasany mianjara voatendry le izy. Ny rahan'i Jesosy ny fanekena vaovao tsy maneteka aman'Andriamanitra. Dia raha ohatra ianao ka mieritreritra hoe menaka ositra ahositra menaka avy ety velona, ahositra isan'andro menaka, asio menaka mba tsy disy diloilo ny lohanao, disy diloilo. Inona kely anampiana le fahafenoana efa ao anatinao. Ny ositra ny avy any anaty mivoaka fa tsy ny velany ampidiriny. Kristy ao anatinao no nanositra anao. Ny fanan'Andriamanitra ao anatinao feno. Nahoany amaranako azy mba amaranana an'izay resaka osotrositra mahasositra zay. Jona voalohany toko faharoa. Tena lizy tsy na tena fianam-panahintsika fa so mivily lalana reto ny fiakofantsika. Ianao ny raha vao mivily lalana ny fiakofanao nareo hoe tsy tratra an'izany. Lizy ane mamaly zay le teneniko anareo hoe izy fagagana fanahizany no ambadika le izy. Raha vao mivily le fiankofana fa tsy pura tatazany le anankiray tambazana aty ambadika fotsiny ianao dia ny zavatra hitsanga rehefa neny trompetra tsy fantatra ianao. Zay ny tenin' Jesosy tamiko izy izy raha vao diso kely ny fiankofany fiangonana fa tsy pura amin'ny azo fijaliana, tsy akariny izay fiangonana izay. Dia andao enoy amin'izay fa marana ako. Goavana be ty farany ty. Nefa goavana anaitrantsika ao amin'ny tompo tsara. Fa tsy hitondrantsika ho voavily lalina tsony. Tenenina kaikinao tandremo ny fiankofanao. Tenenina. Dia averina hoy aho aminao hoe taovy an'izay mihitsy. Tandremo ny fiankofanao. Fa izany ny tadiavin'Andriamanitra hoe. Jona voalohany toko faharoa andininy faharoapolo. Fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina ka malala ny zavatra rehetra. Ositra avy aiza hono? Avy amin'iza? Ny ositra zany avy amin'ilay masina ihany. Ampidiniko kely ao amin'ny 5:7 azafady hoe ary ny aminareo dia le ositra ny raisinareo taminy noraisina passé. Tsy niraisinareo tamiko ohatrany tsy mahita ny anarako ao anatin'io. Ohatran'iny zany le ositra rehefa tsy avy amin'Andriamanitra le izy. Ny aminareo dia le ositra ny raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Mitoetra iza le izy? Ka inona zany le ny raisiko?
rehetra miositra Andriamanitra rehefa mafana ao anatinao volonté n'Andriamanitra. Sitrapony mampirehitra ositra dia ozy izy mitoerao aminareo mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina ka tsisy laingy. Toera ao aminy ianareo araka ny mampianarana ianareo. Dia jereo fa mahazo fampianarana zao tsika. Ny ositra dia niraisitsika tamin'i Jesosy fa tsy olona. Zay dia teo amin'ny 9:20. Tsy hoe ositra niraisina tamin'i Rodolphe no ampijoro anao ho an'Andriamanitra, fa ositra avy amin'i Jesosy. Fa na Rodolphe koa zay nandray tamin'i Jesosy. Tsy ositra avy amin'ny fandrarahana diloilo avy aty ivelany, fa ozy izy ao anatinareo. Tsy avy amin'ny fametrahan-tanana zavatra hafa fa ao anatinareo. Ositra ndraisantsika eto. Ny ositra koa tsy ampianarina fa ny ositra mampianatra. No zany tsy tokony isy fivorim-panosorana zany tsony. Ositra ho amin'ny voyage manokana, ositra ho amin'ny fizaha, ositra mampanam-bola, ositra ny fisandrantana, ositra latsinainy, talata, larobia, lakamisy. Hatramin'ny zoma tandremo fa sao diso ny ositra lady. Dia jereo le izy payant le izy. Ato dio ty amin'izay masonareo. Rehefa miresaka mikasika momba ny 10 vierge, Jesosy dia miresaka momba ny fiangonana. Matthieu 25 vakina. Dia ao anatin'ireo 10 vierge ireo fiangonana, misy 10 medala, misy 10 miendry. Mba miangavy ania avoaererasa le ao anaty baiboly mba ho afa baraka ny devoly. Matthieu 25. Manomboka amin'ny 10 voalohany satria Kristy ny voalohany. Ary amin'izany ny fanjakana lanitra ndrasahana eto. Miresaka fanjakana. Dia tahaka ny Virginy folo fiangonana. Zay mitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena mpapakatra. Mitondra fanala hivoaka hitsena mpapakatra. 9 ary ny 5 amin'ireo dia adala. Fa ny 5 kosa endry. 9 fa ny adala nandray ny fanalany izy nefa tsy nitondra solika fitaiza. Tany amin'ny départ izy tsy nitondra solika. 9 ary ny endry kosa nitondra solika, mitondra fitaiza izy tany amin'ny départ. Ile solika avy amin'Andriamanitra, avy any amin'ny départ mihitsy, tao anatin'ny fitondra sy ny fanalany. 9 ary naharitra ela ny mpapakatra satria ohatran'izao tsika miandro zao. Dia samy rendrena avy izy rehetra, samy natory daoly na ny 10 endry na 10 medala ka dia natory. 9 samy tavela tany daoly tsika tiako tenena samy bandy avy lavitra tsika. 9 ary no mamanton'alina tonga mamantona dia nisy antso hoe indreo mpapakatra mivoa mba hitsena azy fanairana ao amin'ny toromaso afatra ao amin'ny fiverenan'i Jesosy. 7 dia nitsangana ireo virjin'ireo samy mifota ho aleloha folo hoe ho avy mpapakatra e zao fotoana zao zany ka samy namboatra ny fanalany samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry ndresaka solika ositra ny fanoarana azy any amin'ny soratra masina mba omekely amin'ny ositra reo zahay na ny solika reo zahay fa hofaty ny fanalanay tsy lopolopo zany eno ohatry ny very zany 9 fa nendrina malika anao tamin'ny eo sady zay tsy mijary zay koa tsy mividy fa zao sao dia tsy ampo anay ny so anareo fa mandehana makany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo efa hita Jesosy fa isy mpivarotra fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga mpapakatra zay so tavely eo satria le solika vidiana io zao andro farany zao vidy ositra gauche à droite tsy misy akoatr'izay ny voalazan'i Jesosy. Ty resaka ty tsy any amresaka hoe aompy ianao mampiasa anao tokoa le ositra fa fanahina mampiasa ao ambadiky izy fa sao dia efa tafiditra any amin'ilay tontolo lazain'i Jesosy hoe tsy avy amin'ny fanahiny tsao le izy. Le avy any amin'Andriamanitra ihany na voatahiry alalànao mipapakatra fa mety anaranao le solika fa mety tsy hitany mpapakatra tsy fantatra koa satria io le solika vidinao io rehefa iverina mpapakatra manova ny endrika ao tsy ho fantany. Izy moa nareo narindrina ao ny mivaravarana tokotoko voa izahay 9:20. Ozy Jesosy trop tard
tara loatra vidividy ositra le izy mety ety androany ka le aloha vao napetaka teo mivavadina mihitsy le diloilo tonga de mibolisatra le de volo tsy tafiditra ny solution ara-panahy hoentin' Jesosy tsy avy any ivelany ampidirina fa avy ao anaty avoaka solution any adamany tsy mibiby tao edena ny tadiavan'izay vady saza ho azy fa tolatezana avy ao anatiny ka Andriamanitra rehefa mahaolana tsy mitady zavatra hafa izy fa ny fahafenony ao anatinao ihany ny amoazy problème ety ivelany tsy fakahita amin'ny amin'ny fotoam-pampakarana mihitsy ireo mpividy solika ireo fa hitan'i Jesosy hoe misy mpivarotra zany fa hitandreo misy agence be dia be mpivarotra ary le izy mpivarotra amin'ny anaran'i Jesosy ohatry zareo reo ny fanilo maharitra dia izay avy amin'i Jesosy ihany fa tsy le vidiana tiako fantatra aloha zay fa Jesosy nanolotra an'izay matitoko 520 no zany mailo ianao raha teo am-pakarana ny ositra rehetra tsy avy amin'Andriamanitra mivantana dia fanao ampisaraka antsika amin'Andriamanitra daholo mampivily fiakofana ianao ve tsy nahita fa tamin'izay mbola nampiasa an'ireny zay koa tsy nampiasa an'ireny taloha aloha raga tsy fampiatsara vela tsy eta fa ny ovafoza rehefa nampafantarina amin'ny fahamarinana ny tsy apakatra anay zany halleluja tena mamaly reny za mampiasa an'ireny fa tena mamaly izy fa teo izy anao tena ondraikitra amin'le izy io fa zao ny problème raha vao misy zavatra mitranga ndrendray dinao mivavaka azy le dilily ny tenen'ny paster iny engenengenengenengenengenengen dia zany no mitatra le mandeha amin'izay le izy jereo fa ao amin'ny ositrositra io daholo ny devoly mipetraka zany no matonga ny sasany tonga dia mametraka ny tena no be ositra dia mividy mipalitao any zaraina 5 $5 isaky ny ravin-damba zao ranga ny zavatra naisany nataon'i Jesosy rehefa niditra tao amin'ny tempoly izy dia tezitra be izy nahita mpivarotra tao nefa le mpivarotra tsy teny amin'ny altaran'ny testamenta taloha tsy mbola tao anatiny eny amin'ny altarany fivarotany fa tao ivelany fa efa tafiditra amin'ny tempoly le izy naongakonga ny daholo satria ny tany tsy atao trano fivarotana fa trano fivavahana tsy tokony hiaraka mihitsy ny fivavahana sy ny fivarotana satria tezitra amin'ny patron sagany tanan'izay miaino eto diloilo ty avarotra amin'izay le izy rehefa avy eo Matthieu 25 efa ao amin'ny story le izy dia anao hiteny amin'ny Jesosy rehefa miakatra any rehefa avy eo hoe tompo zany le tsy hovoaky ny trano ritsy raha tsy misy nitarenao efa tsy fantatry Jesosy tsony toy Jesosy ta izy iny ty tena mividiky mihitsy ho fampandrosona ny fanjakanao rehefa te hampandroso ny fanjakako atao avy ampitiavana fa zavandrena teloilo ny olona lasa finoana hafa le izy amin'izao kifafa masinina ianao ny tokony aina amin'ny fiainam-pahamasinina fa tsy kifafa zavatra ny ivelany bac prophétique amin'izao fa misy varotra daholo izy inona moa mahasamy hafa anao tsy tonga dia aloha tsika tonga dia anao n'izao fampianaran'izao hoe efa dia n'izao sady dia efa varotra tsika any paradisa nefa rana ny vita sosony eto koa hoe mètre carré any tsy mitovy amin'ny eto satria ny tanjonao tsy anova amin'ny fiainam-panahin'ny olona eo na mipapakatra fa vesatry mamona mampirisika eny ampivily lalana fiangovana non tsy mety tena saky mantsy ho avy Jesosy mangataka ny fanamasina hiasa ao anatin'ny fon'ny mpino
tena hitodika ho saro-piaro amin'ny fotoam-pampakarana mba tsy vilalana amin'ny fiakofanao fa ho amin'Andriamanitra rery mandrakizay a tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Rehefa zao ny fiasan'ny ositra mba tsy tena mba teny kely zay mifiasan'ny ositra ary ny ositra ao anatinao no maneho anao ny fahamarinana mampiorina ny fiombonanao amin'i Jesosy sady mampianatra anao izy hijoro amin'izany no mampiasa anao izy aneo izay fanomezana sy fahasoavana rehetra ao anatinao atao hoe fanomezam-pahasoavana. Izay no mahatonga ny hoe zarazany samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy raha ihany. Rehefa mandray ny teny ianao dia asehon'ilay ositra anao fa izany dia zavatra efa lasa. Ilay ositra ny teniny io sa zavatra izany tany amin'ny andron'ny Eli izany fa tsy zao tsony izany reo dolo fa ao amin'ny Kristy tsika zao fahafenona ilaina fa tsy double portion tsony. Aza manantandreny be zesta be double portion reny tsy zampiana zavatra hafa ny famonjeko feno fipetra-pahamasinina maha-mesia fa aza mitady mesia mbola misy petina fa le tena tsisy petina sy misy fiketronana mihitsy atonga anao adio sady pura ny rany no afaka amonjy anao amin'ny fanahana izy no afaka ampianatra anao amin'ny fansorana izy no afaka apititra anao any amin'ny fahafahana izy. Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta no anarany ary izy rery ihany mandrakizay tsy azo ampiana zavatra hafa. Tsy mila tavoangy fenomenaka tehiriziny ianao fa ianao ny tavoangy fenony eo am-pitokanana. Aza ilika any amin'ny tavoangy izay tokony fenony amenony ianao variana menaka avy any Israela tsisy ninona tsony any Israela ao anatinao ny rehetra gaga ianao tonga any zany Tel Aviv zany amin'izao fantatritsika ingambany ny vilona faran'izay ratsy indrindra Sodoma sy Gomora tsy hoe tsy any Sodoma tsotra fa ho Tel Aviv reny vohitry Israely. Donc ianao raha mieritreritra ho an'ny terre sainte ina zany ny andananao any Jerosalema vaovao andrandraina Kristy ao anatinao hijoroana ny fahafenony eo amin'ny fiainanao alleluia. Atao amiko sy mitoetao amiko ny ositran'Andriamanitra velona ary mamelona ny fanahiko ampianatra ny lala amin'ny fahamarinana ampitsoro azy zany nahatonga Jesosy ny teny hoe atao amiko ny fanahin'Andriamanitra fanahin Jehova no atao amiko izy nanositra izy. Tsangana amin'ny toerana misy anao. Firy ny faly androany fa teny nandray teny pahamarinana izy atsangana ny tana zay nandray teny pahamarinana be dia be ny tsy ho voafitaka tsy ny teneny hoe tsy ho diso intsony nandevozina talo afaka ho ankehitry ody ao aminao atompo afaka angiadrako afaka nigadrako nandevozina talo afaka ho ankehitry ody ao aminao atompo. Misy finoana tsy maintsy itsina ry avako kristianina isany zanak'Andriamanitra isany maneran-tany tia naitranao efa tena akaiky ny fiverenan'i Jesosy mila pura ny fiankofanao raha ianao ilay karazan'olona ohatrah taloha miezaka mampitodika sy mampizara ny fiankofan'ny olona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay ampiasany mba inony manaisotra ireo voninahitra sy le fahatsarana izay mahafeno fipetrany azy fijaliana ny amin'ny mahafototry ny fahasoavana an' Jesosy Kristy. Nitairy ny dia nandohalika sy mivavaka teo anatrehany ary nitsiny fa misy fiatraikany amin'ny fotoam-pampakarana ny fivilian-dala ny fampianarana sy ny familiana amin'ny fomba fijery tsy ho amin'i Jesosy Kristy sy ny famonjenindrery. Dia zao lazain'i Jesosy tandindo ny antikristy izay ho avy. Izany hoe ny antikrista zany efa misy ny sasany efa tena miteny mihitsy hoe za ny Kristy fa misy ny sasany mbola tsy miteny an'izay efa manondro an'izay tsy kelikely ny zavatra ataony mandrimbona amin'ny fahafenony ny azo fijaliana.
afatra amin'ny fiangonana ndao hiverina, ndao hiverina tena ametraka miazo fijaliana ho fototra ary honnête tsika rehefa mba hampiasaina satria tsy avy amintsika le izy. Tsisy olona anankiray manam-pony zavatra ho ataon'Andriamanitra zany amin'ny hetsiky ny finoan'ny olona anankiray izay ampiasain'Andriamanitra. Fa ny zavatra hita izay ataon'Andriamanitra dia surprise daholo. Na dia eo aza ny finoana anantenanao fa vitan'Andriamanitra le izy, ary misy fotoana koa aza na nitenaka ihany koa aza ampiasain'Andriamanitra amin'izany. Fantatro hoe io olona io dia hositran'Andriamanitra, ary fantatro koa io olona io dia ho alain'Andriamanitra. Ary tiako fantatrareo fa tsy azo voizina foana ny hoe rehefa eo Andriamanitra dia tsy maintsy mitsangana maty, tsy maintsy zao satria tsy décision anao zany. Décision an'Andriamanitra ny amin'ny ain'ny olombelona. Noho izany tsy azo sokajiana akory amin'ny sekoly ny finoana, ny fanambarana, fa rehefa ianao mivavaka dia mety daholo ny zavatra satria no be finoana indrindra eto ambonin'ny tany. Misy zavatra tsy napetraka Andriamanitra amin'ny domaine ny finoan'ny olona, fa nakin'Andriamanitra ny décision ma Dieu souverain an'Andriamanitra. Noho izany mila manaiky tsika manety tena, makatoa, mandeha ao anaty fitariany tsara, ao anaty communion. Ao anaty communion tsika dia fataro ro tontolo mampivily lalana ny fifantohanao tsy amin'Andriamanitra. Taiza ny fiankofanao avereno androany. Averiko Jesosy rery any, izy rery ny Mesia, olombelona sady Andriamanitra namonjy atsika. Izy mbola tsy eto tany fa ny anjely mihitsy no nilaza fa iny Jesosy hitanareo niakatra ho any an-danitra iny dia hiverina tahaka ny nahitanareo azy. Noho izany rehefa mba mamaky an'iny aza manaiky avily lalana hoe efa eto izy amin'izao. Tsy izy zany, fa izy mbola tsy tonga. Ary raha mbola tsy tonga izy dia enao tsy tokony ho eto intsony raha ohatra ka hoe efa tonga izy. Omany amin'izay ny fo, hiatrika amin'ny fotoam-pampiakarana ao anaty fiambonana, dia velao hivelatra tsara ny fifantohanao amin'izay programa hitonan'Andriamanitra anao ao anaty communion. Jesosy tamin'ny alazaina madiana azy dia nandray ny mofo izy, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiana, dia tsy tia ny tenako izay vakiana ho anareo. So natao vofahatserovana ndao tsika hisotra azy. Misotra Jesosy. Taka izany tion-dranom-boaloboka tiandraha ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho anareo. Raha tsy latsaka ny ratsy nisy famonjena. Rehefa latsaka ny raha manatenitsika ny famonjena satria tanteraka ny famondram-po. Izay no maha Jesosy tsy tonga nameloka azy fa tonga mindra fo. Raha eto ianao mpisotroana nyity raha Jesosy ty androany, tiako tsapanao fa olo ny fanekena ianao. Mitoera sy mijoroa amin'ny sitrapony, meo hanina izy amin'ny fanaovana ny sitrapony sy fahafitana ny asany. Raiso ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nilatsaka ho anareo ho fahatsiarovana, ho famelana ny elokareo noho ny rano izay nalatsana ho anareo misaora azy. Averiko indray miara vakina ny mofo, miara sotroana ny kapoaka, miray fony mpianatra, miara mandray toropetra, miara mahita an' Jesosy, miara manjavona amin'izay. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Mahazo toerana vetivety ho amin'ny filazana aorin'izay dia vavaka isika. Alleluia. Miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy natateraka ny fanatitsika ho an'ny Tompo. Tompo manambara foana, ampatsahivina foana hoe ozy izy hoe aza miseho foana eo amin'ny fanatrehako ozy izy sy mitondra fanatitra misy dikan'izany ara-panandry indrindrindra. Dia mety izy ianao hoentin'ny fanahy rehefa manao fanatitra fa tsy entin'ny nofo. Mety izy ianao anaiko tarihan'ny fanahy fa tsy anaiko tarihan'ny nofo, tsy miankina amin'izay mety eo ampelantananao fa miankina amin'ny fonao, dia meo an'ny tompo ny fonao. Betabe ny zahatra efa nampitondray ny tompo ny mpanompony teo tena mino fa nahavoaray tsara tsika. Mila mianatra isika isan'andro amin'ny fahafenon'Andriamanitra. Dia izay mahatonga antsika mitady fotoana foana eto amin'ity asa fanompony ity. Mitady fotoana foana tsika hiarahana amin'Andriamanitra.
mitady fotoana foana tsika hitadiavana hevitra ohatry ny ahoana indray ny ahafahako eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mitady fotoana tsika satria ny fotoana amin'izao fotoana izao efa ho alainy devoly foana arak'izay azony atao. Angalariny foana ny fotoananao. Dia rehefa avy eo dia na mivavaka ara dia hozy tena tsy manam-potoana fa maika be vao maraina fa aleo mba atao eny an-dalana ilay mivavaka. Fa dia hiteny aminao mitompo, nomeny fotoana ianao ho anazy ary ho anazy ny fotoananao rehetrarehetra. Amen. Tsika eto amin'ny asa fanompoana manana fotoana tsara be foana iarahana efa alamina mba ahatonga anao hanam-potoana hiaraka amin'Andriamanitra foana. Zay mahatonga ny sekoly isa-maraina tanterahantsika foana etsy amin'ny super Analakely 2e étage. Tsy hoe rehefa sekoly ohatra hoe latsinainy sekoly mpamana olona dia araka ny nambara teo hoe tsy hizara ositra ny mpanompon'Andriamanitra zay tonga ao ka hampianatra anao izao ny ositra ny famahana olana fa ny olana rehetra tonga dia mivara voakasihan'ny ankikely. Fa tena mizara teny Andriamanitra dia omeny anao ny fahafahana miatrika amin'ny anjahatra ireny mandresy manoloana ny olana rehetrarehetra. Amen. Latsinainy manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ora sasany etsy amin'ny super Analakely zay sekoly mpamana olana izay. Ny talata sekoly mpanasitranana. Dia tonga ao ihany koa ianao dia vao mandray teny ianao dia sitrany. Zay ny tena marina. Satria ao ambadiky ny teny ny fanasitranana. Dia zany nanentanana antsika foana ilay latsinainy teo tsy miasa latsinainy averiko indray tsy miasa latsinainy dia mba eo daholo tsika rehetrarehetra. Alleluia. Asiana bafla any amin'ny parking raha ohatra ka feno be iny toerana iny. Fa tongava fa andao ho feno Andriamanitra fiainantsika. Larbi manokana sekoly tokantrano, sekoly mpanamina toetra dia mila fahafenon'Andriamanitra ny tokantranontsika, ny fiainantsika, ny asa amandrarahantsika, ny toetratsika. Ilaina feno Andriamanitra. Amen. Dia ao anatin'izany ihany koa misy ny fotoana mibavaka sy vondrom-bavaka izay iarahana amin'ny pasteur vitsivitsy amin'ny quartier izay vitsivitsy eto Antananarivo aloha hatreto mbola ho avy manaraka. Izay manodidina ny Antanimena ohatra dia afaka manatona ny pasteur santatra ianao. Izay manodidina ny Antanimena, manodidina ny Fort du Chêne iny manatona ny pasteur Njiva. Manodidina n'iza koa manodidina ny Rivomamo. Dia manatona ny pasteur Nirina, manodidina ny Tsorono Mandidy manatona ny pasteur Yery, dia ny manodidina ny Bomangakely manatona ny pasteur Miamina. Alleluia. Tsy haiko na ao izy na tsy ao. Fa ao daholo. Alleluia. Dia zay fotoana izay inona ny anton'izay rehetrarehetra zay mba hahatonga anao feno an'Andriamanitra. Amen. Mba tsy hahatonga n'ilay devoly anararoatra angalatra nyreny fotoana kely vitsy kely zahatra araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe zahatra kely indray mipimaso dia lasany ihany fa tsika tsisy lasany ihany fa lasan'Andriamanitra. Amen. Dia miezaka tsika rehefa avy eo fotoanan'ny tanora sy fotoanan'ny ankizy dia mba mijanona kely ny tanora sy ny ankizy satria ny tanora koa manana fotoana be da be afaka omena an'Andriamanitra. Dia ny hvkl-mission misy radio hvkl 90.8 FM dia manaraha foana ny fotoanantsika ao amin'ny hvkl events any amin'ny tambanjotra tserasera dia miverinao foana koa ny fotoanantsika misy mandeha direct ho any zay tena tsy afaka fa misy kosa ny afaka jerenao androany zao afaka iverenanao tsara inona marina moa le resaka ositra fa soa mahasositra eto ny fiainana dia hitanao avereny le androany raha riva dia efa mamerina sady dia amin'izay nao afaka mandehandeha tsy mizara ositra ianao hoe mizara dia tena ty fa za vao nahazo fa Andriamanitra tianao. Ndao tsika hitsangana dia ainjiro ety anoloana ny tananao nolotra ny fanatitra tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka Tompo, misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra anao ny amin'ny ataonao rehetra, misaotra ny amin'ny fanambarana rehetra zay avy aminao Andriamanitra. Mino zay fa zay tsirairay avy rehetra tsisy diso anjara ao anatin'izany. Androany zay dia manantanteraka ny fanatitra fa volonkarena sakrifisy Tompo avy aminao daolany zany rehetrarehetra zany. Fa mba manantanteraka fotsiny zay ampahatokiana sy ampinoana ary ampahatakarana fa ianao rery no Andriamanitra ay. Dia misaotra Tompo tahio ny tsirairay avy ka sy io ny tsirairay avy hidiro an-tsehatra Andriamanitra
ny ao anatin'ny fiainany tsirairay avy indray androany fa ianao mahalala sy mahalala ny hevitra izay iverana azy ireo dia hevitra hitondra fiadanana makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Ndao tsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Enoy anomboka tsika anetsika ny taratasy mahakasika momba ny centre amin'ny herinandro iny zany anomboka apiditra ny permis tsika ho azy olona rehetra mety hoe manana fahasoavana afaka mifanampy na eny amin'ny domaine na mandra-pahatonga ny fahavitan-taratasitsika ao ara-dalàna dia engaviny ianao mba iantso sy ifanampy satria efa eto ihany koa moa ny tompon'andraikitra ao anatin'izany i tonton Marka sy tatiana No zareo no nanankinan' Jesosy ny fikarakarana amin'ny famitana ny taratasitsika hatramin'ny farany na amin'ny fahazahoana permis zany ny amin'ny fikarakarana ny fanorenana ihany koa. Amin'izao aloha mbola tsy afaka tsika hoe tonga dia izay anao an'izao na izao na izao fa rehefa manomboka ilay izy dia annoncentsika hoe zao ndray ny ezaka ataontsika ao anatin'ilay izy dia mandeha arakaraky ny ohatra ny Nehemiananao an'i Jerosalema io ataovy tea mafy moa an'Andriamanitra. Ny fotoana tsinona tsy hoeto mandrakizay tsika, tsy hoe ho ary mandrakizay fa mba hanana ny toerana zay ahafahantsika hoe manatanteraka n'izany asa fanompoantsika izany sady zany. Raha resy lahatra hoe ianao dia raha tsy resy lahatra dia azo manangan-tanana fa raha resy lahatra dia mba tombotry ny tanana tena resy ndao arity tanana mafy manotokotsika. Ao fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misoron'Andriamanitra mifonao manontolo. Dia kasitrakanao zay Jesosy ny amin'ny fahamarinany teny zay anairanao anay. Zay tena manam-pahatsapana manokana fa reo teny rehetra zay omenao ara-potoana dia teny manaitra ny ao anatinay anakaiky androso anatanteraka ny sitraponao ndray. Vavaka Andriamanitra androany ianao milaza fa ny famantarana manaraka an'izay mino dia moka dia amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray mena rana izy ary na dia sotro zava-mahafaty izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Tompony fanio-pamantarana fa ao anatinay ianao dia reo endriky ny fahasoavanao zay miasa ao anatinay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina zay tsy avy aminay fa avy aminao. Androany Jesosy zay mino rehetra atovotro ny tananao akavanana zay mino an' Jesosy. Iza mino fa ao anatin'ny Jesosy atovotro raha mino ianao ao Jesosy. Atovotro raha fantatrao ao anatinao ny fanahany. Atovotro raha fantatrao ao anatinao ny fanosorana dia mihaino tsara. Atao votro raha ohatra ka hoe tsy ao izy. Zay le mara-masara. Mihaino tsara. Azonareo le hitantsika tsara avy Andriamanitra mino daholo tsika rehetra sady zany. Zao ary tonga dia manao pratika. Tsy tanan'ny pastera fa tananao ihany. Mino an' Jesosy ianao dikan'izay ny finoanao dia mahatoky ianao fa misy zavatra tsy voatery ho hitanao eny tananao fa napetraka Andriamanitra ilay izy atao hoe fanasitranana. Apetrao mifatra marary ary ny tananao. Apetrao mifatra marary ny tananao. Teneno Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny anaranao Jesosy dia anarana ambony no ny anarana rehetra avereny zay. Raha misy anarana zao zavatra mangeja zao, raha misy anarana zao zavatra mampahory azy ao, dia natao anaiky ny anaranao zany. Teneno, anao a Jesosy, zanakao a Jesosy. Efa nivonjenao ato amin'ny rasarobidy, ato anatiko ny fanahinao. Androany, satria efa nanaika ny anaisotra sy zavatra rehetra nampahitandao ansafidiko tokony hoe sorina amin'izao fotoana izao dia mino fa zay tsy nambolenao eto amin'ity nofoko ty dia hoe sorina. Teneno amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miaisitra ny aretina, miaisitra ny rofy,
ton'olona izy amin'ny anaran'i jesosy amin'izay faritra metranao ny tananao raiso ny fanasitananao amin'ny anara mahery jesosy kristy avy any nazareta. Aoko izay rehetra tonga eto androany anapahatsapana fa amin'ny alalan'ny finoana ny diakapoka izay neretan' jesosy roa rivo fotoana lasa dia afaka hisitraka fanasitranana avy aminy. Raiso ny fanasitrananao amin'ny anaran'i jesosy. Aoka sitrany ianao, aoka tanjaka ianao, aoka iseho ny fanehompamantarana sy fahagagana fa nino ianao dia niasa Andriamanitra. Raiso zany amin'ny anara mahery jesosy amin'ny fomba mahagaga na fahajambana hoesorin'Andriamanitra, ny sofina marenina andre, ny vavamona iteny, ny fanaintaina na hiala ny gripa hiaisitra, ny vesatra hoesorin'Andriamanitra, ny any amin'ny vavony pankrea aty tsinay loaligy ozatra na artrita na artrose ninonino na retina rehetra manana antoka fa tsy vidy varitra eny an-tsena anao van'le artrita na artrose na tsy reny fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no anasitrana anao satria izy ny mahay nitovanao rehetra ary izy ny nary anao. Raiso fanasana amin'ny anaran'i Jesosy. Ahofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka ny amin'ny fiasanao fanamasina. Misaotra ny amin'ny herinao izay miasa. Misaotra ny mikasika eo mahatalanjona. Misaotra ny amin'ny fanafahanao. Misaotra ny amin'ny fananganao, ny amin'ny fitehirizanao, ny fiainam-panahiko, ny haiko, momba manontolo, mandra-papakatra ho any aminao. Sitranonao satria mbola ilainao anao ny asanao koa. Sitranonao satria tianao mba hisitraka ny fahatsaranao amin'ny androm-piainako iray manontolo. Raiso ny fanasitranana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy ho anao voninahitra sy fakasitrana mandray. Atovy hoe misaotra Jesosy. Sitrana afaka no ny herindrahanao. Amen. Atsangana ohatrao ny tanan'izay nandray fanasitranana tena nandray ianao hoe sitrana. Ataovy ohatrao mba ho hitako hoe ataovy ohatrao hitako hoe tena sitrana ndao hitiatarana mafy be ho an'Andriamanitra. Reny tanana mitsangany reny mamerina voninahitra ny amin'Andriamanitra azy amin'ny teny hoe pastera no mivavaka ho ana ohatran'izao ohatr'izao. Rehefa teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka mikasihan'Andriamanitra atao anaty vavaka dia sitrana somatsara anomezantsika voninahitra ny Jesosy reny no fanasitrahana satria izy ny kapohana mba ho sitrana ianao fa tsy vavaka pastera na onction pastoraly no nahafaka anao akory. Dia hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Raisy ny sodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Mamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo. Nananatra ny tavany aminareo Jehovah ka minareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Aza dino fotoanantsika zomariva misy eto. Nandray nareo kamo mivavaka rehefa zomariva. Dia rehefa zomariva tsy fantatra hoe tahotra orana ve sy nefa zavatra mahafinaritra be nataon'Andriamanitra koa isaky ny fotoana misy ny fanatreny. Zao moa hoe aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka tahaka ny fanaon'ny sasany. Amen. Ianao tsy le sasany fa ianao minao fa misy fotoana ihany ianao afaka ny zomariva ataovy izay atongana. Ataovy ohatrao ny tanan'izay ho avy ny zomariva. So ohatra tompony amin'ireny tanana mitsangany ireny fa ho avy ny zareo amin'ny zomariva. Zareo fahasoavana fa fahasoavana Andriamanitra amin'aty izao fahasoavana Andriamanitra amin'aty izao anareo. Amen. Veloma tompoko.